Tavaraka indray isika tompolasy tompovavy ato anatin'ny fandarana Miara Manonja, fandarana izay efa tsy zoviana amintsika menakavy fa efa toy ny sakafo isan'andro izy ity satria iresahana ny fiainam-pirenena. Araba aloha no atolotra antsika rehetra amin'izao fandarana izao, na ny eto an-toerana na ny any ampitan'ny ranomasina, ary dia manaraka amin'ny fomba isan-karazany izay Miara Manonja izay. Tena manonja tokoa isika raha ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao, manonja makaiza nefa manonja, izany hoe tena ao anatin'ny fasairanana no mahatonga an'ilay fiainana hanonjio, ary dia izay no tsy maintsy hitondrana ny famakavakana sy ny fanazavana amin'ny izay rehetra fiainana eto Madagasikara izay, fa karazana diversion be dia be eto amin'ny firenena ankehitriny, ary tsy amin'izao fotoana izao fa efa nandritra ny fotoana maro ity diversion ity. Inona moa natao hoe diversion? Satria mety misy amintsika ny tsy dia maraka loatra an'izay. Ny diversion tompokilasy sy tompovavy dia resaka fampandriana adrisa, resaka familivoliana mba tsy fantohan'ny mpiaramonina amin'ny tena zavamisy sy amin'ny tena marina. Zany hoe raha vao misy ny diversion dia misy zavatra takonanao, fa zavatra mampilendalenda, zavatra mirentirenty no hita ity ivelany. Izay no atao hoe diversion raha ohatra hoe azavaina tsotsotra fotsiny, fa ho an'ny manampaizana momba ny teny dia mbola misy fanazavana lavabe ny momba an'izay. Izay no hoe tompolasy tompovavy, fa efa eto akaiko eto ny namana faniry izay hitondra famakafakana ihany koa izy, ary ankoatra azy dia mbola ho avy eo ny vahiny isan-karazany hitondra fanazavana ihany koa, ijoro vavolombelona amin'ny fiainana iainana isan'andro. Hamafisitsika foana hoe tsy misy zavatra foronina eto, tsy misy zavatra ho an'ny Miara Manonja io fa ny Miara Manonja tsy manao diversion, fa ny zava-misy no tenenina, ny zavatra tena iainan'ny olona no tenenina eto sy hoentina amintsika menakavy, na amin'ny alalan'ny MPS radio zany, na amin'ny alalan'ny radio Mada, na amin'ny alalan'ny fahatalavitra MPS, na amin'ny alalan'ny tambanjotra isan-karazany, dia afahantsika mahafantatra an'izay. Faniry iny ary dia miaraba antsika mpijery sy mpiaino ny Miara Manonja any amin'izay toerana rehetra andraisantsika ity fandarana ity. Amin'izao Alarobia fa 8 ny volana Aogositra 2024 izao, andro folo mahery zany sisa isaina dia marana ny volana Aogositra antsika, rina rabe mananjara, ary dia hiazo indray ny volana Septambra, voatondro fa hidira ny mpianatra raha ny calendrier official zany avy amin'ny fitondram-panjakana miadidy ny resaka fampianarana zay dia mampikaikaika ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao fotoana izao ny fampidirana ny tsekoly reo zanaka hiatrika izany. Hatramin'izao aloha tsika dia mbola tsy mahafantatra zay mety ho fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana mba hanalefahana zany ny fampidirana mpianatra eo amin'ireo andraikitry ny fitondram-panjakana ho an'ny tontolo ny fanabeazana amin'ny akabiany. Mbola miady rery ny ray aman-dreny ho an'ny eto Madagasikara, ary izany indrindra iverintsika fa ny fiainana ara-tsosialy zany no handraisana vahiny rehefa avy eo mba hitantara ny zavamisy any amin'ny sehatra rehetra misy azy any rem-pianakaviana zay ho raisitsika izay rehefa avy eo, fa samy mbola ao anatin'ny adevitra ihany amin'izao fotoana izao raha ny zavamisy rina rabe mananjara mikasika indrindra ny vaksiny. Ho an'ny eto Analamanga dia mpisehatra 90 any no hiantsehatra ho amin'ny fanaovam-baksiny amin'ireo toerana mahery ny 20 eo zany, hanaovana izay fitsinjarana ny AstraZeneca izay. Dia mbola iresadresaka amin'izay moa ianao rehefa avy eo, satria dia hilaina foana ny mitandrina ny miaro vatana amin'ny alalan'ny izay fanaovam-baksiny izay. Ny voy izany moa tsika ny anton'izany dia hoe tsy mbola hita aloha hatreto no tena vahaolana sy ny fanafody amin'ity Covid-19 ity. Arak'izany dia ny fanaovam-baksiny no vahaolana mety ho lalana ahafahana mampitombo ny fiarovan-tenin'ny olombelona tsirairay avy ka ahafahantsika misoroka zany amin'ity Covid-19 ity. Misy resantsika ihany rehefa avy eo raha toa ka malalaka ny fotoana, satria dia misy olana na ady tany any amin'ny commune rurale Ambody Tandroa any Tomasina faharoa no misy an'izany
misy olana eo am'ireo mpizaka ny resaka tany ka zay raha-tany izay zay tsy velara-tany kely fa velara-tany tena vavety de vavety zay efa nosahana fikambanana tany amin'ny taona 777 tanoany kanefa am'izao fotoana zao dia misy misoratena indray zany ho tompony zany tany zany ary tsy mba tahaka ny mahazatra hatramin'izay ny amin'ny hoe malagasy tsotra zay manao zay fibodona zay fa teratany vahiny zay manana orinasa lehibe zay fa diso fantatra eo amin'izany tontolo ny resaka tany izany ao anatin'izany tany zany anefa dia misy fahasandrazana misy asa zay no tanterahan'ireo mponina sy ireo fikambanana kanefa dia iaran'izay fanesorana ao anatin'ilay tany izay raha ohatra ka ampy ny fotoanantsika de ezaka iresaka izanytsika fa mbola vaovao mafana zay mbola tsy azo hoditsika am'izao fotoana zao 27 ora taorina ny nanendrena ireo mpikambana eniovan'ny gouvernemanta isika am'izao fotoana zao de mbola adevitra avokoa mikasika ireo mpikambana vitsivitsy ao anatin'izany gouvernemanta izany efa nisy moa zany navita ny famindram-pahefana ny apitson'ny fanendrena misy no mbola tsy navita raha 27 ora aty aorintsika am'izao fotoana izao de mbola misy miantona aloha zany ireo famindram-pahefana zany hoe mbola tsy tanteraka kanefa raha ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena de hoe tokony hoaingana zay azakazaka ho amin'ny fampandrosoana sy asa izay ny famindram-pahefana no ahafahan'ireo minisitra vaovao zany mandray zay asa izay ary rehefa mandeha zany asa izany anio alarobia fatatsika tsara de andro fanatanterahana ny filakevitry ny ministra dia hoy teo zany mikasika na ministera iray ny nahaberesaka moa zany de teo anivon'izay arena kibony tany sy ny manodidina azy izay de ny amin'ny hoe tsy nakatoavina na nakatoavina ilay famindram-pahefana ary raha mihoatra tamin'ireo famindram-pahefana rehetra zany dia tsy de tena nisy izay hoe fisehoana antsary izay teo amin'ny lafin'ny serasera no tsitsika resahana amin'izany tsy de tena tazana tamin'ny serasera izay famindram-pahefana teny ampandrinomby izay io moa dia nisy adevitra be mikasika ilay ministra mbola mitoy zany am'izao fotoana zao ny tena rasantsika sy hitatsika dia raha ny tokony izy dia tokony hisy filakevitry ministra amin'ity androany ity zany satria ny 9 sy ny 17 ny volana aogositra zany hoe ny tamin'ny alatsinainy sy ny talata omaly no niatrika fivoriana tany Malawi Andriamatoa filohan'ny Repoblika raha ohatra zany ka tsisy ny fivahana tokony efa eto atandrazana izy ary am'izay maheto atandrazana an'izay dia mitarika ny filakevitra ny ministra zany ho hitatsika eo afaka miatrika izany filakevitry ministra zany ve ny ministry ny arena kibony tany manoloana ny resabe sy lay filazana fa mbola tsy nandeha am'izay tena nandrasana azy aloha am'izao fotoana izao lay famindram-pahefana nisy koa maty ao anatin'izay ny adevitra ny amin'ny hoe mbola tsy afaka niditra tao amin'ny biraoany izy no izay anton-javatra resabe nandalo samihafa izay betsaka moa no adevitra mandeha am'ireo ministera samihafa mbola hanana fotoana hiresana zany tsika satria ny solombavamboaka iara-dalana amintsika androany dia ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fadimy dia ifetra zany no iaraka amintsika rehefa aveo na izany na tsy izany ry Miara Manonja dia hiezakitsika mpitombo ny vahintsika zany satria dia betsaka ny zavatra zay horesahana anisan'ny vahintsika rehefa vo ihany koa ny apitarika ny FLN zany na ny Front Libération Nationale zany ao anatin'izay raharaham-pirenena zany dia Andriamatoa iada zany ho raisitsika rehefa aveo fa mbola isy moa ny fandaminana samihafa eo ihany koa ny namana avy any amin'ny faritra alamitsika arakaraka ny fotoana moa zany satria tsika dia tsy manana afa-tsy adiny roa zay ezahantsika mba ahafahana miresaka manao fanadihadiana fa mafaka fakana izany adiny roa izany namana ry Miara Manonja fa ny fanirindrehetra moa de hoe ampitombony ora kanefa isika dia tsy maintsy manao ny fandaminana eo amin'ireo programma samihafa izay efa nomany ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS izay hanaovantsika ny fampitana amin'ny vatana ity fandarana Miara Manonja ity.
eny ary ao anatin'izany ihany koa no andraisantsika ny vahiny voalohany satria dia araka ny nambarany faniry teo hoe ianareo ihany koa dia mandray anjara atao anatin'ny Miara Manonja fa zao lazainareo midongo micro eto zay izahay tsy midongo micro fa tena hoe miaraka izany hoe miaraka manonja dia atsika mianakafy ity raha ity ny vahiny voalohany ary dia omentsika sehatra ny vehivavy satria ny vehivavy no manana ny lanjany manokana eo amin'ny fiarahamonina miainga ao amin'ny tokantrano na ny firenena raha misy teny hoe reny ao anatin'izany hoe firenena izany ka dia ajaitsika no ny vehivavy amin'izay ka ramatoa Rabe Milolo no vahiny eto amin'ny Miara Manonja vahiny voalohany aloha miakatsehatra eto izy raha vao miteny hoe ramatoa Rabe Milolo zany alolo itsiny hoe be milolo satria izay ny fahalalan'ny olona azy eny ambomanariny eny amin'ny boriboritany faheniny eny mba ahafahantsika hoe moramora kokoa no mandray azy dia izay ny fahalalan'ny olona azy rem-pianakaviana izy tonga eto amin'ny Miara Manonja manakambara tokoa izany rem-pianakaviana izany miarabanao tompoko miarabanao ry Rabe Mananjary ary faly manolotra ny arahaba ho an'ny mpanaraka ny Miara Manonja rehetra ary miarahaba manokana ny teknisianina izay tena miasa mafy mahatotosa izao fandarana izao eto koa dia miarahaba ny andafindrika izay mpanaraka nyity fandarana ity ihany koa ny tenako moa dia rem-pianakaviana misehatra amin'ny resaka sosialy ary misy andraikitra ihany koa ao anatina varotra satria mianao anatin'izany sehatra varotra izany ny tenako eto dia ararotina ny fandalovana eto amin'ny Miara Manonja ary isaorana nareo Miara Manonja nanao ity fandarana ity ahafahanay olo-pirenena mamisitraka izany fandatrana ilazanay sy tateranay ny zavatra misy marina ary iainanay eny amin'ny faritra misy anay indrindra eny ara-sosialy zany eny amin'ny faritra iva izay misy anay ka dia eto dia nikasika indrindra zany aloha ny resaka tsena no anatsidiako kely an'le resaka voalohany satria miainao anatin'izany tsena zany amin'ny fangalana entana sy ny fanaterana entana ary malala ny olo ampivarotra izy ity aloha dia afatra kely vetivety irina Rabe Mananjary ampitodika kely ny tantara kely tamin'ny taona lasa kely teo zany ny tenako taona 2024 tamin'ny fotoana nisy an'ireny fanonganam-panjakana ireny dia ny mpivarotra amoron-dalana no nentina natao fitaovana nangalana seza sy toerana amin'izao fotoana izao mbola efa tao anatin'io sehatra io anao tamin'izany efa tao anatin'io sehatra io ary nahita mihitsy tamin'izany tena ny sehatra tao anatin'izany varotra izany lazaina fa tsy ara-dalàna ny mpivarotra teny amoron-dalana taiza moa nao mivarotra tamin'izay fotoana izay teny Analakely dia lazaina tamin'izay fotoana izay tamin'ny fotoana 2024 fa hoe tsy ara-dalàna efa fantatra fa tsy ara-dalàna ilay mpivarotra amoron-dalana nisy fotoana nefany nisy ny événement tamin'ny fanonganam-panjakana dia natao fitaovana ireo mpivarotra amoron-dalana ireo natao ara-dalàna indray zany hoentina angalana fahefana izao indray taona 2024 nentina mbola nararotina koa ny ampahan'ny vitsy tamin'ireo nangalana fahefana ndraiky io tamin'le fifidianana natao teo tonga eo amin'ny toerana sy nahazo fahefana ianao andre matofoloha any aminao aloha ny afatra mety efa voalohany hoe nisy ny fitarainandreo mpivarotra ireo raha nisy ny fotoana ny dinan'andalambe hoe izahay ny ampahany aloha mareny eto ny nametraka anao teo amin'ny toerana ho anao aloha eto ny resaka zay vao mampita ho any amin'ny tompona andraikitry ny tanàna maninona no nahazo toerana ianareo tsy arakaraka ny fampanantenana hoe hitady vahaolana maharitra ho an'ny inona le nampilendalendaina anareo nampilendalendaina tamin'izany fotoana zany fanaovana faomena vahaolana maharitra omena tsena zany manaraka ny filanindreo mpivarotra ireo tsy ampijalan'ireo olona ireo tsony amin'ny fanenjehana lava taony mpiasan'ny commune zany amin'ny fanenjehana ny mpivarotra amoron-dalana hoe tsy ara-dalàna izay zany nampanantenana omena toerana sehatra malalaka ianareo amin'izay resaka varotra izay indrisy anefa tsy izay ny zavatra misy fa fampanantenana sy fampandriana drisa ny zavatra nisy fa dia nenjehana faran'izay zoko ny tompoko vao mipetraka amin'ny fitondrana ny mpivarotra amoron-dalana aizahoaizan'izany zany ny fampanantenana natao tamin'izy ireo hoe omena ny toerana sahazanareo ianareo nga tsisy fanatonana rehefa vita ny fifidianana sa hoe tonga dia tany ny fanatonana efa be deaibe voalohany aloha le fanatonana tsy nisy fa tonga dia le baiko nidina fotsiny zany mandeha satria niova daholo mpitantana hoe esory amin'ny fomba tsy hay hoe araka ny fomba fitenin'ny tanora hoe kopisoroka zany ireo mpivarotra ireo satria anao fanadiovana ny tompona andraikitry ny tanàna zay le izy dia nisy ny fanalana moa ny raha nanahita tamin'ny aina amanjery ny raha nanahita zany ny azakazadava ny sakoroka ny fanenjehana fa ka nanetandreo mpivarotra ireo
sy ny sisa de teo nandeha ny solotena nivarotra ifampiona tamin'ny tompona andraikitry ny tanàna hitadiny vahaolana maharitra izany kanjo moa zany de natao teo indray hoe anaovana tsena manara-penitra io raha fa tonga le tsena manara-penitra eny Behoririka eto te ilaza ahoana fahitanareo an'izay zao io zao le tsena manara-penitra amiko aloha le izy raha mijery de ohatran'ny karazana tapimaso sy tapina tsy hoe fampatorana amin'ny vahoaka ihany koa ngamba le izy satria zao le tsena manara-penitra natsangana tsy mifanaraka amin'ny filan'ny mpivarotra ny antony de satria natao le tsena manara-penitra aloha fomba filaza azy hoe raha jereny aty ivelany de manara-penitra mirentireny tena manara-penitra tokoa kanefa ny ao anatiny de tsy mifanaraka amin'ny filan'ny mpivarotra satria toerana zarafa toerana 1 metatra mahery kely ny petrahan'ny mpivarotra anankiray aiza amin'izay ny fomba ianan'le mpivarotra ametaka ny talatalana ivarotana ametraka ny arona sy ny gony ipetrahan'ny entana ataoko fa azonareo sary an-tsaina angambo zany toe-javatra zany ary nampitrotra ny mpivarotra ny voaka manao ny tsy ara-dalàna indray ny fisin'io voaka eny amoron-dalana satria sarotra ho anazy rehefa maraina zao raha feno mpivarotra amin'ny tsy voafe eto zany de te ametraka tsy voafe intsony zany hoe mpivarotra amoron-dalana zany satria ny fitondrana misy am'izao tompoko nampamboly faka ireo mpivarotra ireo azonao zavaina ve zay hoe ny anton'izay nisy zany nanomboka ny 7 efa tena hoe nanjaka be fivarotana amoron-dalana tsy nisy mifepetra noraisina tamin'izany fotoana zany andro nytetezamita hoe ahoana ireo mpivarotra amoron-dalana fa tena nahazo fakatra any amin'ny farany mitombo isandreo manalina amin'ny tsy fandripahalemana tsidiko eto koa any ambanivohitra ny tsy voafe koa ny fandripahalemana hatramin'izao fotoana itenenana izao tsy voafe ny fandripahalemana satria fangalarana ny dahalo sy ny alabotra iray manontolo mitsokan-daharana ny tatsaha tsy mamokatra intsony tsy mamokatra ny tatsaha miakatra ty andrenivohitra izy manamaro isa tompoko ny mpivarotra amoron-dalana satria ny valopolo isanjato mpivarotra ny tsena rehetra eto Antananarivo tompoko de avy any ambanivohitra no miakatra ary karazany mifindra-monina amin'ny tsy fandripahalemana avy any ambanivohitra ka mampitombo ny mpivarotra tsy ara-dalàna sy ny amoron-dalana izy ireo satria izay zany sisa no hitany ahafahany mamelona ny ankohonany sy ahafahan'ireo tanora zay tsy anasa mivarotra ny amoron-dalana ary ny tsy fahampinin'ny asa tsy famoronana asa natao amin'ity fanjakana ty tsy lara-pahamehana tompoko mampirongatra mpivarotra amoron-dalana satria ny akabeazany amin'izao fotoana zao very asa tanora tsy anasa satria ny asa misy ara-mopy anao akatonao inona moa zany ny asa ataon'ny tanora eo de voatery le tanora mirona mivarotra ny amoron-dalana raha misy ny etomanana mirona amin'ny alabotra sy mifanendahana sy mifangarona posy rehefa tsisy ny etomanana ka eto zany de ametraka hoe le mpivarotra amoron-dalana tompoko diso fanantenana tanteraka tamin'izany hoe fametrahana amin'ny be ny tanàna sy mifoloa zany teo amin'ny toerana satria tsy mifanaraka tamin'le zavatra nampilendalendainan'ireo olona ireo ny zavatra mahazo satria amin'izao fotoana izao mariako kely fotsiny zao eto petite vitesse voamaly nanatitra ezan'olona tena kary tena nahita mihitsy zavatra marina moa ny olazainy eto midina manao fidinana ny lehibe an-tsena miaraka amin'reto sécurité miaraka aminy mivarotra eny moa zany zao de efa tsy mahazo mielo tsony indray amin'izao fotoana lalàna navoaka indray zany hoe tsy mahazo mielo mivarotra telefona ny tablety singa nefany ny entana midin'ireo olona ireo zay mampitaraina anazy de zavatra mora simba amin'ny masoandro sy ny orana baiko voaingana kely indray nataon'ny olona fitaraina nandehana mpivarotra vitsivitsy zany malalan'ny lehibe an-tsena sy ny ao amin'ny fadidinan'ny tanàna hoe asory le elo fa manelingelina ny tsenanay vaorina nefany amapolo taona ireo olona ireo no mivarotra teo tsisy nanala ny elo de amin'izao fotoana hoe asory ny elo de zay mampiasa elo de arahana maso de alaina ny elo de atsipy de potika nampalelana omaly ary natohana amin'ny foko ary nanatona mihitsy ahako le sécurité manipy latabatra kely n'olona mpivarotra papay tsena seza lavalava kely de atsipy bataina papay kely tompoko no amidiny ary io papay rona efatra io no entina ho amidy variny zanany rariva satria mariaka eto fa ny olona amin'izao fiainana zao tompoko tsy misakafo intsony raha tsy ny ariva rem-pianakaviana mahita an'izany hoe ariva irery sisa mihinana vary foto-tsakafo amin'ny malagasy fa ny maraina vitany kafe kely ny tapany 200 ariary kina rehefa miakatra koa vidina kafe fa lasa 300 ariary koa ny tapany miaina amin'ny tapany de miaina ndraiky io amin'le lasopy kely paty jaune na 300 ranona sakamalao zany miaina ny vahoaka ny tandro sy ny maraina fa ny ariva vao mahita fotsim-bary arotsaka de le loka amin'io ranona angivy raha misy de angivina 200 le angivina 200 rehefa anankitelo sisa de maitso ny ranona angivina tsy nain'ny tsy nay zany fa tsy arakaraka le fampanantenana natao ararotika kely le fampanantenana nataon'le filopirenena hoe afaka telo andro tsy haike misy maziva sa misy inona hidina ny vidim-piainana mahagaga nefany
ny aladina nrotana teo amin'ny fanorana le gouvernemanta izay mariako eto fa ho annay rem-pisehatra any amin'ny faritra efatsy ny rem-pianakaviana tsy vahaolanay tompoko ny fanolonareo ny gouvernementanareo na osoloanareo injato ario roa taona raha tsisy ninona vita teo rina ny foloha zay nametraka an'ireo sy manendrendreo gouvernementa ireo filoham-pirenena tsy manaraka ny lalam-panorenana ka inona moa zany no atenany vahoaka malagasy na osoloanao indroapolo raha ny gouvernementanao zay olona apetraka koa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana tendritendranao sy apetrapetraka fotsiny ho anay vahoaka amin'ny sehatra ara-tsosialy any ambany sy vahoaka majinika tompoko tsy mahafantatra tsy de io zany tsy de hoe lara-pahamehana aminay fandroana gouvernementa satria araka ny tena hoe diversion fampandriana drisan'ny vahoaka malagasy fampatoriana azy fotsiny io anadino fanahitainany tsy vahaolana zany aretina mbola ao ny aretina mbola ao satria ny sosialy tsy voavahanao mividim-bary tsy voavahanao mividina arina moa dia ametrahako kely fanamarinana kely mialatsiny raha velanareo hoe ho an'le ministra vice ministre med izay herinandro melohany nanendrena ny ramatoa io nanaraka kely amin'ny resaka io moa ministra Facebook no fahalalako anazy satria tany anaty Facebook any nahita anazy herinandro melohany nanendrena azy nitatatatra momba ny resaka arina sy ala io nanaraka tsara satria rem-pianakaviana dimanjato tompoko raha mangotraka sisa mivitany amin'ny sarbo raha mahavita ary zany mangotraka fotsiny le rano dia manampy dimanjato indray andrahoana vary telo arivo 4 arivo ny ray andro tsy zakanay zany ka eto dia mametraka hafatra kely aminao araka ny zavatra ohatran'ny hoe zany nanakiananao an'io ministra tompo toeran'io taminao mbola tsy teo amin'ny toeran'io hoe ainao tsara zany mampandeha ny raharaha resaka any amin'ny rebasement iny moa zany moa eo ihany fa eo amin'ny resaka nyteneninao amin'ny resaka hoe tsy avany amin'ny fanalamanga napiakatra an'io fa nypijito izay zany hoe te hametraka hoe zahay majinika tsy te halala an'izany fa zahay zany zao dia miandry ianao ianao mihitsy nilaza tao hoe ainao io ary voafehanao ka dia miandry izahay hoe afaka afrina didina ny vidin'ny sarbo izay 10 alina amin'izao tsika amin'ny teny zao tompoko ny gony ray ary 3 alina le 50 kilo kely misy mihoatra enina alina latsaka kely ka ito dia te hametraka hoe manatena izay fa ho voavahanareo io olana io amin'le sarbo raha ho voavahanareo indray raha asa manmety anao miracle ndraika aminareo herinandro 3 andro fa izahay tompoko dia marary tena marary ny rem-pianakaviana ary misehatra ao anatin'ny faharariana isa satria zara fa misakafo mividim-piainana tsy vita intsony vidina vary izay natenainay zany hoe 3 andro mba faly izay rem-pianakaviana hoe mba hidina 900 kosa angamba na 700 amin'izay taorian'le filazan'ny filoham-pirenena hoe miako 3 andro nareo dia faly izay nitehaka tao an-trano hoe tena hidiny io afaka 3 andro nandrasana tsy haiko hoe 4 andro sao taorian'izay tompoko mbola voamaly any mividy vary gasy ohatrinona vidiana 900 ariary ary ny ridelique sa 700 ariary izaho zao no mividy an'izany ny kapoka ny menaka dia mbola tsy nidina ny 7 arivo raha olona valy eo an-trano zany dia 4 kapoka izaka mandeha tena miresaka aminao ariana hoe zay zao misy 5 andrano raha ninana vary 3 kapoka izay vary atandro tena tsy maminatra amin'ny teny an'izany hoe te raha istapany sisina rotsaka raha istapany satria te ihinana izay maraina atandro ariva dia ahena amin'ny fatrambary alao mba ho hitan'ny olona loka aloha tsy mahamenatra no miteny an'izany hoe zany hena zany aloha dia raha misy indray mandeha anatin'ny tapabolana tsy mahamenatra zany fa dia mena amin'ny angivy ravitoto voanjo indraindray totoina atao rony asiana tongolo gasy vidim-boanjo koa efa miakatra daholo zany ny vidim-boanjo miakatra ny tsaramaso miakatra vidinanana miakatra ny hena zao voamaly misy mitaraina ny olona teo manodidina hoe miakatra ndraiky koa mividina hena kisoa sy mividina hena mba 10 ariary eo fiakarany ka tsy haiko haiko hoe te hametraka zany zay hoe fanontaniana aiza hoaiza zany le 3 andro vidinan'le vidim-piainana fa toatra amin'ny voamaika le izy tena miakatra raha mifahalalana anazy lasa miakatra arakaraka le tenin'ny filoha tamin'izy nametraka ny gouvernementa hoe tsy haiko moa na ny fahaizany an'le resam-piainana hatramin'izao tsy misy ka eto izay dia miteny hoe aza atao tapimaso lava re andriamatoa filoha sy mipiara-miasa aminy ny fiainana sy ny sosialy ny vahoaka malagasy fa mba ataovy lara-pahamehana amin'izay satria tsisy lara-pahamehana ny sosialy tsy lara-pahamehana fandriam-pahalemana tsy lara-pahamehana fa tsy ny zavatra hoerahoera rehetrarehetra ty marina ilain'ny tanorantsika fanatanjahantena manara-penitra ny kianja kanefa ve le fianja manara-penitra nkena ny fidiranao raha mbola manara-penitra ary ny vahoaka malagasy mihinana sakafo ve ny vahoaka malagasy amin'le manara-penitra le zoera tsy mahafaty baolina satria kely sakafo sa le sakany io aloha dia eto zany tena marika hoe
normal atsika raha tsy mahita vokatra ny fanatanjahantena. Ny antony le zeratsika nge tsy mboatra ny any avelany hoe voakolokolo raha-tsakafo soatr'izay ka de reny ny vokatra hitantsika moa iny moa tsetrasetra fa any amin'le sosialy zany ny tena narary anay ary indrindra zany eo amin'le resaka hoe tapimaso zay tompoko io resaka intsika eto le resaka faritra iva eo amin'ny faritra iva zany le fanampena maso eny fa za tena any amin'ny faritra iva mahita fanampena maso atao amin'ny vahoaka amin'ny resaka tosika karazana tosika fa meno hoe vatsy tsy haiko tsony na tsy tosika makaiza fa izy io tompoko de mampalahelo satria zao ny misitraka an'izy io misy mpanao fanadihadiana misy olona tsy tokony hisitraka lasa misitraka ary zahay de tena mahita satria za tao anatina fokotany nisy ana tamin'izany fotoana zany tsy mamenatra amin'ny teny hoe chefna secteur anankiray tamin'izany mbola atao chef secteur anisany nanao aketa niaraka tamin'ny mpiasa ministera zany nalefa mafantatra amin'le izy hoe reto ny olona tokony hisitraka satria secteur haiko tsara hoe sahirany reto tamin'ny voalohany aloha tafiditra tonga tany lista nisy niova nisy nanao amin'izay fa réclamation any amin'ny fidiny baolina na tsipy mifokotany satria mifidy manatanteraka ny zavatra io manao réclamation any mifidy ho raisinay atanana manilika indray makany amin'ny manilika indray zany hoe tsy zahay mandefa ny lista izy zany te ametraka eto hoe mifahalalako anazy niraisy ny fidy atanana fanaovana aketiny zavatra io amin'izao fotoana de ry zareo ny mandray atanana an'io fa tsy haiko ahoana ny fomba fiasany satria raha fahafantarako eny aminay mahitsy be amin'ny teny ary tsy atahorako mihitsy ny olona tokony hisitraka tompoko tsy misitraka RPTP zay no fitarainana ny voaka de mandeha foana ny réclamation fa ahoana fa reo vahoaka reo de eto te ametraka hoe marary tsy mahazo valon'ny mahafapo fa kosa eto de tena miteny aminareo hoe raha ny feoan'ny vahoaka reo na resaka tsena resaka sosialy sainy amin'ny faritra misy anay tsy teny tsony reo vahoaka reo fa ny zavatra andrasany sy ho ampisehoany anareo hoe ho asehoany an'ireo mpitondra reo afaka fotoana foy hoe io ny valin'ny fiaretanay sy ny tsy fitenenanay any amin'ny fifidianana antsika mifankahita fifidianana madio fifidianana madio mipetrapetraka daholo ny zavatra fa raha resaka mipetrapetraka fa raha mbola resaka ohatran'le teo hoe marary izay satria zay tao anatin'ny manahita tsara ny fikiraka rana amin'ny fifidianana tao amin'ny fokotany hoe zay te halala te izany te ametraka amin'izay ny fifidianana eto hoe atao fikilirao madio de aloha fifidianana madio de aloha ny safidim-bahoaka ny anjaka satria ny olona nge mahafantatra ireo vahoaka reo zay mifidy tamin'ny fifidianana malalaka sy madio hoe fifidianana tsy nanjarany teo ka zay zany eto mbola mangataka amin'ny feon'ny vahoaka hoe avy aloha andeha amin'ny fifidianana madio sy malalaka amin'izay manomboka zao satria ireo vahoaka reo zany de matoa mangina tsy te hitrotra tsony ny akabeazana satria reraka ny tsy misakafo mo hitrotra ho aiza fa de miandro fotoana fotsiny hoe io raha mivokatra ny fanginanay fa eto zay de manana sehatra hitenenana amin'izay eny ary zay no fitondrana fanazavana fijoroana vavolombelona ihany koa no entina renim-pianakaviana ramatoa rabe milolo izay tena hoe miaina amin'ny fiainana isan'andro izy any amin'ny faritra iva miaina amin'ny sehatra ny varotra sy ny sisa teninao farany ary ny teniko farany de eto de te ampahery ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka zany eto Madagasikara hoe mila isika masa ary mila miteny ny zavatra misy eny amin'ny faritra tsatana misy atsika ary iteny tsy amin'ny fatahorana satria matetika ny tahotra ny tsy afahana milaza ny zavatra marary ka raha misy zany manentana ho an'izay olona rehetra any amin'ny faritra na faritra izy na aiza na eto Antananarivo sy manodidina any amin'ny faritany raha misy ny zavatra tokony hoentinareo zavatra tena misy zay kosa aloha de tsindriko hoe zavatra tena misy tsoforonina satria Miara Manonja de manaja zay rafitra zay hoe zavatra misy no lazainy eto de mangataka hoe mba malalaka ohatran'izao ty sorantsika Miara Manonja mba miakatra eto maneho an'izay satria ho atsika zay mahasahy miatrika de miatrika atsika ho fanapitsika tanana ho an'ireo olona reo zay marefy efa tena tsy afaka mindra tsony rehefa kelikely no ny anoanana sy ny arerana sy ny aretina ka de manentana atsika zany iaraka nonja miaraka Miara Manonja eto zay Miara Manonja tsy manao sy botanana atsika eto de misaotra betsaka nanao Rina Rabe Mananjara nanao fandaharana misaotra betsaka ny teknisianina rehetra de mametraka miandra-peona eto moa de tanana ihany isika any amin'ny faritra rehetra zany hoe mbola hanaja ny geste barrière fa mbola misy ary tena mbola misy eto amintsika ny arety mandoza ary eto de mirary fahasitranana feno ho an'izay tratrany tsy fahasalamana ary de mitondra ny fampiononana ho an'ireo lavon'ny aretina ka de misaotra indrindra tompoko eny ary ianao ny saorana
tonga teto amin'ny miara-manonja nitondra an'izay fanazavana sy faneo-kevitra zay tsy kely zay fa tena lehibe zay ary dia ny faniriana dia ny hoe mba hiatefa any amin'ny tokony antefany izay fanazavana rehetrarehetra izay remym-pianakaviana izy no nitondra ny fahitany ny raha teo ary zavatra iainana isan'andro fa tsisy hoe zavatra foronona akory toy ihany ny miara-manonja satria dia hiditra eo indray ny vahiny manaraka efa eto faniry hiaraka amin'izay vahiny zay ndao ary faniry dia zay moa no tombony lehibe eo atsika miara-manonja no ahafahantsika mampiteny reo sehatra samihafa zay any amin'ny toerana zay misy azy tsirairay avy any dia reny sehatra ireny zany dia homena vahany izy mba haneo ny heviny satria raha ny tokony izy dia manana ny ainao manjery-panjakana ahafahana miteny izany ny vahoaka kanefa mihidy ny ainao manjery-panjakana mihidy tsy hoe ho an'ny fanoherana irery ihany fa mihidy ho an'ireo sokajin'olona zay te hilaza ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina misy azy eny kanefa dia tsy afaka miteny raha vao fa nio-kevitra zay hita hoe manotohina ny fitondram-panjakana zany zay resahana izay ka eto moa tsika mame malalaka ireo mpanio-hevitra zany zay milaza ny zava-misy any amin'ny sehatra zay misy azy tsirairay avy any fa tombony lehibe eo atsika miara-manonja ihany koa ny fiparitahany zao fandarantsika zao manerana ny Madagasikara ary mbola tombony lehibe eo atsika miara-manonja ihany koa zany ny fahafahantsika ihany koa zany zay hoe mizara amin'ny alalan'ny tambajotra sy ny YouTube zay ahafahana manaraka zany amin'ny fotoana rehetra ny fandarantsika satria mivatana amin'ny Facebook moa zany page Facebook ny MBS ny radio Mata ihany koa dia mandray atsika zany amin'izay toerana rehetra zay mety sarotratra mifandraisantsika ny 95.4 ho an'ny MBS dia ny FM 100.8 ho an'ny radio Mata. Zay ngamba no fandrina kely amin'izay mety fahazotsika ny fandarantsika izay fa efa nambara teo moa zany fa anana vahiny indray isika vahiny mpanao politika zay hiresadresaka amintsika eto satria dia mbola mafana ny raharam-pirenena ary rehefa mafana zay ny raharam-pirenena dia zony ny olona tsirairay avy no mba maneho hevitra arak'izay fahitany azy ny mpanao politika sy ny fikambanana sy ny vondrona politika ihany koa matoa misehatra anatin'izany fanaovana politika izany dia manana ny fomba fijeriny izy ka nanasantsika manokana an'Andriamatoa Iada zay mpitarika ny FLN na ny Front de Libération Nationale zay vondrona zay ahitana fikambanana sy antoko ngamba ny raha ny fahafantarako azy miarabanao Andriamatoa Iada tonga somatsara eto amin'ny miara-manonja dia miarabanao faniry ary fary miaraba ny vahoaka malagasy miaraba nareo mpiasa ny MBS rehetra eto ary dia misaotra manokana ny fandarana miara-manonja afaka mampiatrano amin'izao maraina izao ya tonga dia manitikitika avy hatrany Andriamatoa Iada inona marina aloha zany aloha ty FLN ty Front de Libération Nationale fikambanana sa antoko politika sa vondrana politika Andriamatoa Iada ny FLN aloha dia vondrana politika anaty antoko politika izy io ary ny tena marina ngamba ny mety manahira sainanao dia ny fomba fiasany ny FLN dia natokana miaino an'ireo olona tsy te hiditra amin'ny antoko politika kanefa nisy manana hevitra ara-politika aseho na izy manana hevitra ara-politika tsy te hiseho izy dia anjaran'ny FLN zany no mivoy an'izay heviny izy io moa dia nifototra tamin'ny fiandohany tamin'ny fitakiana an'ireo nosy malagasy izay mbola hiazakazantsika mafy hatramin'ny ankehitriny fa ny FLN rehefa mandray anjara amin'ny raharaha politika dia mantatena antoko politika roa na telo hatramin'izao ya mazava ho azy hevitr'olona maro zay misehatra amin'ny fomba fanaovana politika zany zay tsy voatery ao anaty antoko politika no hevitra hoentin'ny FLN arak'izany ara Iada io ny vaovao mafana gouvernement rehefa miresaka gouvernement dia raha-pirenena zay marina fa resaka politika fa raha-pirenena zany satria ao anatin'ny fisaraha-pahefana dia exécutif zany napanatanteraka ny fiadidina ny repoblika sy eo anivony zany gouvernement izany ka inona ny hevitry ny FLN teraka ilay gouvernement voalohany indrindra aloha ilay gouvernement aloha raha ny marina zany dia ny fanovana azy tsy ny antoko mpanohitra na ny mpanohitra no ny andrandra fiovana gouvernement
tsy vovana gouvernemanta moa nisy ny fa fanotsiana fandaminana fanamboarana fanoloana ny sasatsasany ny mpanohitra tsy nitaky an'io ny mpanohitra moa zany misy anankiroa eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia ao reo mpanohitra zany a mpanohitra ny fitondrana ohatra ny RMDM zany a sy ny panorama reny fa misy koa ilay mpanohitra dia ny mpanohitra ny mpitondra dia ny mpanohitra ny mpitondra zany a ohatra zany a ny TGV zao a dia manohitra ny mpitondra ka ny gouvernemanta misy ankehitriny a ny filohany mitarika azy eo ny prime ministre moa zany a dia efa hatrany amin'ny 2018 raha mitadidy anao faniry a no efa nitoeriny ny TGV sy ny mapara ny fanendrena azy nitoeriny izy satria tadidinao tsara tamin'izay nisy député nanao fitakiana rehefa avy eo natolotra ny anaran'ny prime ministre zay tokony no ny député no manolotra azy samby gaga daholo ny rehetrarehetra tsy iza ny mahafantatra an'io tsy prime ministre anay io prime ministre anareo ny fanilaka teo tany zany dia efa nisy ilay fanoherana nataon'ny mpiaradia amin'Andriamatoa filoha Andry Rajoelina an'ilay prime ministre noho ny antony zay azo lazaina hoe tsy azo anoarana tamin'izy ireo a dia voatery ny ekeny ihany zany a ny prime ministre Tsay Christian mitondra ny gouvernemanta tamin'izany raha jerevantsika ny fitohizan'ny raha rehetrarehetra nefany a rehefa lany filoham-pirenena Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tsy nisy fanolorana araky ny tokony ho izy nataon'ireo député maro anisy ny prime ministre fa tonga dia lasa ohatra ny kitrano antrano teo amin'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena fotsiny ny fanendrena azy tsy nisy ara-pomba ofisialy ny fanolorana azy izao indray a amin'izao fotoana izao zany a talohany nanoloana ny reto ministra vitsivitsy sy nampidirana ministra maromaro dia nanohitra tanteraka mihitsy ny an'ireo mpitondra ireo satria ilay olona mihitsy no nitoerana ny TGV tamin'izany raha mihohatra anao zany dia ny teny a ny solombavam-bahoaka anankiray avy amin'ny faritra fahadimy ao hoe tsy ekena tsony a ny mbola hitohizan'ny fitondrandreo gouvernemanta reo a fa tokony osoloana ary osoloana mpitolona amin'izay zay tsy manohana afa-tsy ny filoha Andry Nirina Rajoelina nataony mazava tsara ny anazy hoe le gouvernemanta mihitsy nefa tsy tiany tamin'izay tateoriny izy mivadika any moa fa rehefa avy eo a ny gouverneur zay mapara dia tena nilaza mazava tsara mihitsy hoe raha TGV daholo no mitondra zany hoe tao anatin'ny gouvernemanta dia tsy ohatr'izao Madagasikara ndikan'izany zany a dia ry zareo tena ny andrandramafy a ny fanovanan'izy io manomboka any amin'ny prime ministre manomboka any amin'ny prime ministre satria TGV ny resahan'ny gouverneur raha TGV daholo izy no mitondra ny tany sy ny fanjakana eto dia tsy ohatr'izao Madagasikara ndikan'izany a le tsy TGV zany ao anatin'ilay fitondrana zany eo ireo IRD na IRK rehetrarehetra zany a dia vato misakana ny fampandrosoana ny firenena satria raha zareo TGV rery dia efa lasa lavitra be ngamba le firenena ny fieritreretana azy vato misakana angeza be reo nefany a ankehitriny zany a na milaza fa tsy diso fanantenana ary zareo dia hitantsika fa tena diso fanantenana izy raha ny hevitra naposany teo aloha satria tsy mahatratra 500 akory ny TGV ao anatin'ilay gouvernemanta ary nampidirana interview vaovao indray filazany azy nampidirana olona tsy TGV indray ilay ministra ny akamarony ndikan'izany zany dia hoe mbola tsy androso kokoa noho izao indray ve zany ny firenena raha ny hevitra ny mapara satria aminy dia tsy mandroso ny firenena raha tsy TGV daholo a no mitondra ny tany sy ny fanjakana ary mety zany ny antony andokoana orange ny tampitanety rehetrarehetra mba heritreretina fa tokony hitondra fampandrosoana betsaka ilay loko orange zany karazana anao constat kely ianao zany amin'ny fijerinao ny zava-misy fa za mba te antany hevitry hiady amin'le hoe misy ministera zay tena hoe nitazomina dia le département ny resako za tsy mbola miresaka olona fa misy ministera tena mivakina telo mihitsy aza ny sasany
zany hoe vakina roa de mbola nisy fanotelona amina vice ministre raha ohatra ka resahantsika ohatran'izay l izy de zay mba tiako antanina ohatra zany zao resahantsika amin'any de hoe ny aménagement du territoire tazomina manokana de ny travaux publics de anomena département manokana fa mbola misy ada ny vice ministre mikasika indrindra ny nouvelle ville sy ny habitat de ohatrohatran'izay na taty amin'ny fambolena sy ny fiompiana de nasina vice ministre tataka zay ohatra na taty amin'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny taty amin'ny resaka tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy reny rehetrarehetra reny zany dia nisy novakina ny fizahantany sy ny fitaterana novakina fijery ny FLN anjany ny zava-misy faniry rehefa mandray fitondram-panjakana ohatran'io anao de tokony hazava fo ary tokony anana fotokevitra mazava tsara voalohany indrindra aloha zany de tokony ho fantatra ao tsara hoe zany atao hoe manao politika zany ny politika zany de fandrandrana fiarahamonina ho an'ny tombotsoan'ny daholobe mifandanja ho an'ny rehetra rehefa anao politika ianao zany de manana an'izay toe-tsaina zany hoe zahako ty de hiasa hanompo vahoaka ako handrindra ny fiarahamonina mandrindra fiarahamonina no asan'ny politika ary zay zavatra zay no entiko ilazana fa toerana politika mihitsy ny ministra satria ny asany eo de mandrindra ny fiarahamonina ao anatin'ilay ministera ifandrindra sy ifandanja amin'ny fiainam-bahoaka ny asa vitan'ny ministera izy tsy izy mihitsy ny tanangady manao ny asany mpanatanteraka tsy izy ny tondra tomobile ka andeha tety faritra fa ny asany tena mandrindra n'lay asa ao amin'ilay ministera zay aloha tokony ho fantatra faharoa manarakaraka an'izany ny fisehoana familaza manao fititsiana de tsy tokony ho amin'ny alalina ny apetsaky ny vola zany fa ianao na mandany ary zato ianao kanefa ny asa vitanao tsy mifandraika an'izay de mandanindany vola vatany ianao zany fa ianao na mandany vola ray alina arany ka mifandanja amin'ilay vola ray alina ny asa vitanao tsy mandanindany fahatany ianao zany midika an'izay azo lazaina fa nitsitsy ianao zany amin'io ka noho izany tsy nisana ministra na ny abetsaky ny vola sy ny karamany ny tokony ho jerena an'ilay hoe fititsiana tsy nanana an'izany eritseritra zany lay filoha tamin'ny fotoana ny tenenany an'izany fa ny fieritseretana azy de hoe rehefa vitsy anisa ministra de mitsitsy azay fitondrana fanjakana tsy zany tsy miresaka hoe fititsiana nahoana fa hoe miresaka hoe ahoana ny hitantanako aradrariny ny volam-bahoaka ka tokony hanana fatra mazava any amin'ilay vahoaka ilay vola nampiasaina aminy rehefa izay no ataonao nitsitsy ianao rehefa tsy nataonao fa fikatrana ny volam-bahoaka de nitsitsy ianao zany rehefa tsy nohaniko hanao ataonao kibobe le izy de nitsitsy ianao eo am'izay zany le izy natao vitsikely le ministra tany aloha aty orina angamba voatsapa ary mampalahelo moa indraindray de rotaona tsy tapany aty orina ave anao vao tonga saina hoe ty zafanapahakevitra ny raisiko taloha tika tsy mety andao ho zarainy reto ministera reto andao pasapasahana zany sarasarahana zay zavatra tena miteraka olana angedabe miteraka olana angedabe voalohany nizarainao aloha le ministera de eo amin'ny fitsinjarana ny budget ampiasaina sarotra zany satria efa nitapahana teo aloha le izy eo zany lay ministra anankiroa sy lay ministra sy le vice ministra zany mety ho sahirana hoe atraizany fetra ny budget ho ampiasainy lay ohatra hoe ny tanora atraizany ampiasainy le vice ministre ny jeunesse zany de mbola ary atraizany andraikiny inona no asany zany mbola tsy maintsy ho faritana iverenana faritana ny manolo ministra fotsiny aza nefa ho an'ilay filohantsika de hoe raha ministra fotsiny soloanao de mila efa bolana ozy izy ho afaka miasa avy hatrany ka raha izany zany ity ministra ray ny soloana roa de lasa valo volana zany vo afaka hiasa avy hatrany ro satria mbola lany andro eo amin'ny fizarana ny anjara asa fizarana ny anjara vola fizarana ny zavatra rehetrarehetra zany izay zavatra zay tena mety hiteraka fasarana be faharoa manarakaraka an'izany misy ministra zao tsoahanao izy tao amin'ilay toerana de nafindranao izy teneniko mihitsy hoe ministera ny sport de nafindra zany lasany amin'ny transport le filove zany tamin'ny fotoana nanindreny anazy taloha de nieritseritra hoe le sport fotsiny no hitany fa adino le transa teo aloha de aty orina izy mahatsapy hoe nisy transa teo aloha fa alany amin'ny transport ndray le ty ny tena mavo fa tsy ato amin'ny sport fotsiny sa ve
ilay ministra ny transport teo aloha tsy mahavita ininona mihitsiny fa nahavita zavatra ndray kosa ilay ministra ny sport tany amin'ny sport dia andao alefany za zany raha mijery an'ilay ministra ny sport io dia ohatra ny eritreretiny hoe compétent ihany tamin'ilay asany satria ministra roa vao mahasolo azy ministra ny tanoratsy ny sport dia avy eo indray ny vice ministra zany raha ao anatiny ilay faninenan'ilay izy rehetrarehetra nefa dia tsotra kely voalohany indrindra aloha zaraina ilay toerana betsaka zany lay ohatra ny hoe misitraka tombontsoa na fizarana gâteau filazan'ny olona azy fa faharoa misy fanoliana anatiny satria ty governa io fitondrana io tena mpiady an-trano misy fanoliana anatiny ny fatahorana satria hitantsika zao fa fanomanana ny fifidianana 2023 io dia misy fatahorana ohatra ny ministre ny sport ny fanakaiky loatra tamin'ny Andriamatoa zay lasa député zay lasa olona ambony amin'ny sport ny judo any velany any Afrika ohatra nanao fihetsiketsehana be tamin'ny tonga dia ny ministre ny sport nefa fantatsika tsara fa raha ny fisehoana amin'ireo ataontsika hoe kianja manara-penitra zay ataon'ireo dia anisany afaka misehoseho fa navita ka raha ohatra ka tazomina amin'ny ministre ny sport ilay ministre ny sport ao dia lasa investissement politique ho azy sy ilay olona zay nitsenainy tamin'ny fomba maikotrokotroka ilay asa vita ohatrany tsisy hafa koa voatery tsy maintsy ny sarahana koa ilay ministre anankiray hoe ministre ny nasorona tamin'ny ministre ny travaux publics satria ny fahavitana n'ilay asa lalana misy eo zay afaka ireriahana aloha par rapport amin'ny tsy misy dia afaka isehoana koa fa nahavita ka raha ohatra ny tonga ny 2023 mbola ho eo amin'ny toerana io olona io manahirana satria lasa ohatra ny defa izy loatra ny navita ilay lalana anefa ny fantatsika tsara fa izao vao manahazo vola kely tsika amin'ny fanaovana n'ilay hoe entretien routier zany hoe misy lalana be dia be mety ho vita entretien zany eo dia mba tsy hatonga n'izay investissement politique zay ho any amin'ilay ministra io dia asorina amin'io fa dia nomena azy nay mavesabesatra tsisy rapetraka aminy zany ny matofaniry ny fijeriko azy zany hoe misy calcul politique maro be na dia samy ao anatin'ilay fitondrana ary moa fa ny zava-misy na zany naty zany namana iady aloha zany dia mbola betsaka no mikakaiky ary miandry an'le hoe inona no fitsiko le fitondrana amin'ity resaka lalana aty satria dia menimenina ny rehetra zany tsy ny lalam-pirenena ihany fa ny lalana eny amin'ny sehatra rehetra eny ataontsika hoe alohan'ny hivadiana zavatra fa zay gouvernementa izay zany raha ho an'ny ada manokana hanatena inona zany ny vahoaka amin'ity gouvernement ity ao anatin'le roa taona sy tapany satria efa nivoaboasanao ihany le izy teo dia eo le samy fatahorana ny ao anatiny famely sy mifamingana fa eo ihany koa le hoe fizarazarana l'izy mba hahafahana manome gâteau zao moa zany zao dia misy indray ny manana olana amin'seho etseroa mba manatena inona zany ny FLN zany zay hoe mpitondra ny hevitry ny vahoaka manana hevitra politika zay ada ny vahoaka tsy manatena ininona amin'io gouvernement io satria araka ny teniko tany amin'izy rehetra mihitsy tena tsy nisy vahoaka zany ny andry an'izany hoe tokony hosoloana gouvernement io tsy za tsy nahita an'izany ny zavatra andrasan'ny vahoaka amin'ny mpitondra na hosoloanao avadibadika hosoloanao foana reo na hosoloanao koa raha prime ministre azo traiko hosoloanao indefatra indimina tsy zay le vahoaka ny andrasany dia zao hoe ahoana ny fanapaha-kevitra raisy ny fanjakana inona ny drafitra inona ny asa apetraka ny fanjakana inona ny asa ataony mba hahatonga ny vahoaka tsirairay hanana fidiram-bola ahafahany misahana ny fiainana andavanandro araka ny tokony ho izy zay ihany mifarana hatreo ny ny vahoaka tsy mirarahan'izany hoe lasa ministra rakoto dia hiteka dia tsy maninana tsy hinakanina ary tsy zay mihitsiny fa ny fahasahiranany rehetrarehetra zany dia tokony rehefa mitsemboka izy dia vidikatsembohan'io tokony ho hain'ny fanjakana ny mandrindran'izany hoe ny vidikatsembohan'ny olona iray miasa dia afaka masana tsara ny fivelomany andavanandro tsisy zavatra ho antenaina io satria raha ny asa sy fomba fiasany hatramin'izay zay teneniko anao zay hoe efa miady an-trano izy mifanohatra toerana milaza ny TGV fa tsy raha tsy TGV daholo mitondra ny tany sy ny fanjakana tsy olona fita tsy ohatr' zao firenena fa mba tafita dia io ndray zao izy manomboka hoe gouvernement d'action
gouvernement tany asa nydikan'izay tsy haiko aloha teo zany mbola tsy niasa tsy haiko zay ny tiako tenena tsisy action mihitsy aloha zany le teo aloha tena tsy nisy action mihitsy le teo aloha faharo manarakaraka an'izany efa tsisy action le teo aloha inona ny zavatra amseho manomboka nge ny action zao eo amin'ny famindram-pahefana de efa manomboka ny action fitsikarana anatiny zany hoe ilay ministra ny ala teo ohatry ny olona tsy nanao ininona ohatry ny olona tsy navita ininona maivana mihitsy nanaovan'le ministra azy vaovao fa izy vaovao indray ny ohatry ny hoe mitondra hevo vaovao hoe de zao no ataontsika de zao fa i masombahoaka eo fanaovana passation zany ke tokony hotsotra kely ampanajana fotsiny ny fahafantaranao fa nisy tsy nety nataon'le ministra teo tsy tokony abaribarinao fa ampanajana ny famindram-pahefana eo anao misolony toerako lasa ianao zandray mandray ny toerana ezaka vita be lavitra noho ianao fa tsara nataonao inona tsisy fahatiantoka am'teny anjany fa le izy tena ohatrany hoe de zao ndray ny hevo vaovao ohatrany hoe zavatra tsisy fotony le hita taratra eo sahady zany le hoe tsy misy mihitsy fieritseretana n'lay hoe continuité de l'état hoe le zavatra vitany teo aloha no toizana ary ho atsarainy ary ho ampitombonina ny vitesy moa filazany azy tsy misy an'izay fa tena ohatrany hoe zava-baovao mihitsy netin'le ministra vaovao sasany ary moa mbola hidiny eny fotony mihitsy de efa tsy efa lasany ambatondrazakatra zay raha namana any mihitsy izy nde hidina any mihitsy any fotony mihitsy izy fa tsy vaovao io raha tsy any fotony zany le zavatra inona no atenainao am'zany enao efa androany sarapitso ny mila vokatra izy de hidina any fotony ohatry ny olona tsy ny omana iada iverenako lay resanao tena mpiandohana zany satria mba mifanararoatra ihany tsika eto zany ny FLN ho ianao de niresaka momba an'izany Ilze Parsa zany raha nambara ny fitondram-panjakana de hoe tokony efa tafaverina tamintsika ny Ilze Parsa tanoany ny 9 jona tanoany zany tamin'ny herintaona zay resahako zay fa am'izao moa zany efa lasa ny faheritaona efa tafiditra ao amin'ny nosy sambatra glorieux zany efa tafiditra any amin'ny Noandonova ny légionnaire frantsay ary efa manao lay tetikasa ho fiarovana ny tontolo iainana ao amin'ny Ilze Parsa ihany koa ny frantsay ary vao mainka manamafa hoe azy reo le Ilze Parsa ao anatin'ilay vondrona mba mitaky an'izany ny FLN mino afa afaka mba miresaka kely an'izay ianao anatina minitra vitsy satria amaraparina ny fivahiniananao moa tsika iada toko fohy mihitsy ny any resaka momba ny nosy manodidina reo nge tena anisan'ny fitakiana goavana tao ary manahirana be izy io satria betsaka le olona mitaky azy de ao anatin'ny fitakinan'izy io zany fitiava-tanindrazana ny mandeha de entiny fo daholo zany ny olona rehetrarehetra de mafy be mihitsy mandrindra an'le izy ary nandray misy fotoana tena tsy lay fitakinan'le nosy mila piravoravo-tanana fa le fandravona kevitra eo amin'ny sampitaky le nosy ndraindray ny mampiravoravo-tanana mihitsy satria tena mafy be misy ny olona tonga de eritreritra fa tonga de alain'androany de batain'androany le nosy de tonga eo analakely anefa tsy zay le izy faharoa manarakaraka an'izany za indray aloha de tsy manometsiny mihitsiny tena tsy mametsiny frantsay raha manao zay tiany ataony izy zay nge natonga anazy nanjanaka zay natonga azy nanjanaka misy tombotsoany no arovany tombotsoany no fireneny no anany natanina izy io na fananana izy io mitady ny tombotsoany izy manao ny asana izy tsy any aminy zany ny olana ho anay fa tsika tompony tsika tompony tokony anjara tsika tompony hoe ahoana atsika io fa ahoana no mahatonga atsika mba hahafahatsika misitraka ny fananatsika io zay zany le izy raha ny ataoko hoe etape zany zao andehanan'ny FLN amin'ny fitakinana io mibetsaka ny olona tsy mahafantatra hoe misy dingana be deabe efatratra fa misy dingana tratrarina zao teo zao ny filoham-pirenena nampanantenanay hoe raha fa tsy azotsika mivaintsy soay eo de efa tsy azotsika tsony mandrakizay gama azo mipetraka fa zay nitako foana zary tsy maintsy ho azonay io ary raha tsy ho azonay io nitaranakay tsy maintsy mahazo an'io taranaka malagasy fa tiako tenena am'le izy faniry itsika zao ny etapitsika zao zany de hoe ny fanjakana zany no tokony hampiditra am'izay andreo nosy reo ao anatin'ny farim-piadidina hoe ty fokotanina nanina ty commune nanina ty ato anatin'ny région nanina izay zavatra zay tsy misy
zany le fitondrana mihitsy mbola tsy mieritreritra fa efa ao anatin'ny tany feheziny le izy de ny fampidirana an'ireo nosy ireo ao anatin'ny tany feheziny firenena aloha izay no atao zao tokony andray fanapa-kevitra ny député ny sénateur amin'ny resaka fametrahana ny lalàna mahafehan'izany ny ministeran'ny atitany zany le zavatra resahana amin'ny tokony ho ataotsika tsy ny vahiny ingeny ametraka an'izany hoe ho lasa fokotanina n'iny rena ho lasa région n'inona fa itsika no manao an'izany zany fanapa-kevitra tokony nyraisin'ny fanjakana izany no etapy andrasana zao ny fanjakana zany lasa ohatrany hoe miraviravin-tanana amin'izy io rehefa mipetraka zany vao afaka miteny am'izay anao satria na ny tafika anao tsy afaka hiasa any rehefa ohatra mbola tsy ao anatin'ny eritreretinao fa ao anatin'ny faritra ny taninao le izy zany ny etapy ary ny manaratra milaza eto fa izay zany de mikarakara fionana amin'ny mahakasika andreo nosy ireo amin'ny sabotsy zao ao amin'ny foibiany KFM zay anasanany zay ty tandrazana rehetrarehetra io tsy resaka tombotsoandrakotona rabe fa fananantsika ho apetrakintsika ho antaranakitsika io na de mbola tsy ho afaka ho karakaraintsika zao ary farafaratsiny mba efa misoratra amintsika le izy mba efa itsika no misitraka mba efa itsika no tompona andraikitra manapaka hoe zao no anaovana azy na de ho avela fotsiny io ary tsy maninona fa fananany tena io tokony alaina io zay no mba ananay am'zay paritra io eny ary iada mety manana hafatrafatra ihany ianao zany am'izao fivahiniananao eto Miara Manonja izao sady teny famaranana ho fisaorana zany ny ampijery sy ny mpiaino antsika manerana izao tontolo zao voalohany aloha misaotra anareo nanasy misaotra anareo nandray fa betsaka ny olona teo ny hevitra kanefany de raha tsika mahita no fa ny fananany vahoaka TVM ny RNM de tsy hany vahoaka anarany fotsiny reny ohatra n'le moto plaque rouge tsy azo no taingenana fa mety anao ndray rany dominy zany no fijery an'io anay de misaotra anareo Miara Manonja nanasa sy nandray anay ny vahiny ary ety ampamarana de miteny anareo fa zay vonona foana ny vahiny raha ohatra ka omenareo sehatra fa betsaka ny zavatra mba eritseretin'ny tena ho tokony hoetiny eto amin'ity firenena njarabriko hoetiny tena ato amin'ity firenena ty ary misy maro ny olona te mampita hevitra mba teneno zao rehefa mba mahazo fa nehoakevitra ianao de izay zavatra zay zany no mba isoranay faharoa manarakaraka an'izany de toty amin'ny vahoaka malagasy ny firenentsika ty de tsy mbo manana vina tsy manana vina ny firenentsika fa ny mpitondra no mitondra vina eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny zavatra mampalahelo voalohany indrindrany de ilay atyarina tsy mahavita nohony teo aloha anefa ny miseho mandeha mafy de izay zavatra zay zany ny zavatra tena tokony eritserentsika vahoaka tsara hoe mba tsy ho variana fotsiny tsika amin'ny resaka kobakambava filaza sy taloha zany fa tena mba andanjalanja am'izay amin'ny fanapa-kevitra rehetraresina raisina amin'ity fireneny ity fa raha tsy tsika vahoaka no mandray fanapa-kevitra raha tsy tsika vahoaka no manana vina hoe izao ny hitondrana nyity tany sy ny fanjakana ity zao no lalaka le de mbola hitondran'olona karazana programma ohatran'io tsika de zao rahantsika mahita zao misy ny mandeha mafy fa izy rera lasa mafy any fa tsika rehetra tavely eto de izy mbola manoy de lasa itsika ny tsy maraka ka azakazaky ny nona sy ny voky eo tsika vahoaka moa nona ka haharaka nyzahoana amin'ny fandehanana haingana fa de aleo angamba de zay mba olona mba afaka hiaraka amintsika ao anatin'izao nanana sy avizanany zao de miara mandeha mora eo aloha miara misakafo mba ahafana mivelona tsara de aveo miara miazakazaka tsy maninona am'izay miara mandeha mafy mino fa mety ho depassentsika ndray ary izy am'izay fotoan'izay de misaotra ny vahoaka mpieno rehetrarehetra misaotra ny mpanaraka amin'ny Miara Manonja ary de mahereza amin'ny tolona tsika ao amin'ny FLN misaotra faniry makasitraka ny iada itsika tamin'ny faneho-keviny izay nambarana tamintsika teto amin'ny Miara Manonja ny teo anivon'ny Front de Libération Nationale no ny vahiny tamintsika teo zany de akasitratsika zay faneho-kevitra izay tena zava-dehibe no ahafahana
mamesehatra ho an'ny rehetra hanio hevitra zany ary zay no tena mba hezaka ataontsika atao anatin'ny Miara Manonja hoe rehefa nobahanana rehefa noidina ho an'ny mpitondra fanjakana sy izay mpanohana azy sy mpanaso azy sy mpisolelaka aminy ny onjam-peom-pirenena sy ny sehatra fahana manio hevitra tsy vitan'ny onjam-peom-pirenena ny RNM sy TVM ihany hatramin'ny kianja zay afahantsika tokony mba hanehoantsika hevitra dia nobahanana nosakanana dia mikaroka zany ny olom-pirenena ny vondrona politika zany mba hoe zay no afaka anio hevitra dia manana ny tony fandarana ny vokariny tontsika ahafahan'ny olom-pirenena manio hevitra Rina Rabe Mananjara. Marina tokoa zany satria ny Miara Manonja dia fitaovana anankiray lehibe izy amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny hikatsahana ny tsaratsara kokoa ho an'ny malagasy sy ny taranantsika rehetra izany. Mbola ho avy ny vahiny manaraka efa hita ao akaiky dia akaiky eo tsy izy zany fa Andriamatoa Freda Matavika. Efa teto izy saingy tamin'izay fotoana izay dia resaka momba ny hoe tatitra izay natao tany amin'ny faritra momba ny iny fionambe nataon'ny RMDM teto Antananarivo iny no tena mibatoerana fa mbola horesahana ihany koa zay rehefa avy eo zany fa iresaka raharam-pirenena izy mazava loatra izy fa avy any amin'ny faritra izy no filohan'ny RMDM any amin'ny faritra Toliara zany ary manakambara izy momba ny raharam-pirenena amin'izao fotoana zao indrindra ty hoe gouvernemanta amin'ny endriny amin'izao fotoana ty inona ny azony ambara inona ihany koa ny marary ny any atsimo sy ny sisa amin'ny resaka fampandrosoana ny resaka kere resaka fambolena satria nandritra ny taona maro dia ohatrany hoe zanak'ikalafa foana izany faritra Toliara sy ny faritra atsimo zany fa miarabanao aloha. Miaraba ny Rina Rabe Mananjary sy ny teknisiana ato amin'ny Miara Manonja ary miarahaba ny vahoaka rehetrarehetra eto Madagasikara eny manerana zao tontolo zao ary mirary soa satria fa vita ny fanadinana baccalauréat dia mirary soa ho an'ny mpanala fanadinana mba samby ho afaka satria mba nisasaran'izy ireo ihany izay valim-panadinana zay mba renena mba ho soa zany. Eny tonga dia vavantsika Andriamatoa Freda Matavika io gouvernement io rehefa jerena le izy dia maro ny faneho-kevitra fa ho anareo amin'ny zanak'i Toliara dia nambara hoe maromaro ny zanak'i Toliara ao anatin'io gouvernement io. Ahoana ny fahitanao an'izay resak'izay aloha? Ya voalohany moa zany miarahaba ny zanak'i Toliara tafilitsy agnatin'ny gouvernemanta io fa mahatseriky tokoa zany ny nahamaro ary tena mbo tsy nisy tamin'ny tantaran'ny gouvernemanta zany hoe misy enina mirepresente ny faritany Toliara. Mahagaga raha zay satria ohatrany tahatoran'ny mpitondra amin'ireo ministra ny zanaky ny Toliara reo zany le projet na le vinanasa zay tsy vitany so reo ministra reo zany no hanantsiny amin'ny vahoaka zany hoe tsy gouvernemanta tsy ministra hahavoavaha le olan'ny Toliara reo zanaky ny Toliara reo fa ministra hanarona ny lotony sy ny tsy fahombiazany bakagny zay ka aminay zany io agnisan'ny voafitaka avao zany reo nama longo zokozoky be ray aman-dreny zay tafilitsy agnatin'io gouvernement io satria matahotra be zany le mpitondra amin'olona anankiray de honorable citeny amin'le hoe nitondra olona be de be tany iny de matahotra de mba hoentina hanaivanana an'igny zany de mba hagnadiovana an'igny de mba ho tsara amin'ny vahoakan'ny Toliara zany ny mpitondra de atao be de be haninona daholo reo hanao ino nareo ve no hiadana de voaka Ray Manontolo no nareo ne rovoka amin'io fa tsy raha vahoaky zahay de hovokiny io ny fandrambaisana aiza tsy raisinareo no zanaky ny Toliara de ino ny tombotsoanay amin'izany na raha ianao zao no natsona hoe hiditra nandeha anao sa tsy nandeha tsy tao tomponatoka ho namanarina tsy tao tomponatoka amin'ity fitondrana ty ary tsy ta hanantsiny amin'ny vahoaka malagasy fa reo olona reo te hanantsiny amin'ny vahoaka ka
ka tseriky nareo lafa vita gny mandanareo na akory tsy atao mitoliaranareo na bozotry ataony eky sary tsy hainareo satria mpamadika tanyraza ka misy miteny mantsy hoe vao miditra eo kosa ave izy de va tonga de kianina sy ny sisa satria misy miteny an'izany de nareo zao ianao zao zanaky toliara vao manomboka zany izy de fa kivy ianao tsisy antenaina amin'io inona ny tena antony zay le filazana hoe tsisy antenaina amin'io zay raha hoe ny any amin'ny fandry toliara no resantsika inona ny zava-misy any de inona ny efa natao de io ny gouvernement amin'ny endro vaovao io de ahoana mamela hitseky zany ianao namana rina raha fa amin'ny resaka politika manaka an'ity makony ny lasa tsy fanadino de ny hoavy koa zany mila banjiny ary gn'ankehitriny koa zany mila inteasoa aminay zany tsy hoe kivy zahay fa malahelo reo namanay tratsy velam-pandrika ka tafilitsy amin'io zany hoe maikamaika hazo fahefa maika hazo fahefa zany de lasa miditsy nefa tsy hitondra vahaolana aminay toliara mihitsy laha fijery koa satria reto ne sous forme fotsiny sous forme ne zany ministre zany mpanompo vahoaky midikana amin'ny teny gasy zany ministre est égal mpanompo ka tsy reo tsy raha olo hanompo vahoaky fa hanompo ny filoham-pirenena ka ino ny tombotsoany aminay amizay tiako tenena amizay tena potika zany ny social mbahoaka laha jerevako zany io opposition ny gouvernement eo satria mialatsiny amitsika pino kristiana fa gouvernement lakolosindry mompera avao gouvernement eo eo avao ny eo tsy misy miova zany hoe raha le haniky igny avao ndraiky mbo himpoly amindrozy ino moa gny tamany amindrozy ino zany ty raha ho tamany nay toliara amindrozy ino raha ho tamany io ne tsy hay hoe ino marina zany le raha mba antenanay toliara tsy hitako satria na le mpitondra androzy na le mpitarika androzy aza zany hoe ny président sy ny premier ministre tsy hitanao mazava hoe ino marina ny plan d'action io araky ny karotona stapany zay no vita de efa misasaka zao le fitaompiasan'ny filoha de ahoana nahitanareo an'izay rotona stapany zay io zao gouvernement de ino ny raha vitatsika namanarina ino ny raha vitany inona zava-misy any aminareo promesse namiany zao hoe hamboatsy building hitoboha atramizao tsy misy ndra fondation raiky tsy misy ndra fondation ny vola fa hijano io fandriam-pahalema io zaho asany tsy miandry 100 andro zany fa tonga de votonga eo fa efa pare aby ny katikaty tsy matao ino ny tanky ny basy aia vao maika manjeky satria tsy voavaha io resaky fandriam-pahalema aminay agny io asy ohatra hoe asy ohatra kely hoe tena hoe le resaka tsy fandriam-pahalema na hoe mbola misy foana hagnazava aminao marina ao namana rina satria zao tamy fitondrany filoha teo aloha maraka raha valomanana zany dia tena nisy ny fandriam-pahalema satria bien motivé zany reo force reo ary zay mihitsy ara nampikaikaina ny mpiasa mpanjakana sasany ankoatsy ny force satria reo tena ny motivé vany ary izy zany tena nohony izy avy any amin'ny tena tantsaha zany le filoham-pirenena de fantany loatra zany tena marary ny vahoaka tantsaha azadino fa 85% ny olo eto Madagasikara ne tantsaha sy mpiompy aby fa 15% avao angamba no aty olo fonctionnaire sy olo manakatao aty amin'ny ville zany fa reo zany tena dininy président Marc Ravalomanana zany reo olo 85% de nisy fandriam-pahalema satria le olo tena lohany io ne misy lohany mampagniraka olo mangalatsy io mety raha roa misy olo be raiky olo be manakatao mampangalatsy aomby mividy aomby mora de manao business misy resaka business zany misy resaka trafic zany amizay ao ty raiky nono tsy fisia nasa satria zao tamy fitondrany Ravalomanana président Ravalomanana de nanao izy regny PSDR regny ZZ regny de miteraka création d'emploi ho an'ny vahoaka indrindrandrindra fa ny tanora de betsaka ny projet ONG niasa miteraka asa de lasa miasa le olo de manambola de mihena zany le tety dratsy zany hoe ataony hoe lafa tegna moa tsy manakatao
ka mahita telefonina aho milendalenda aho zany de angalariko de aviliko reo mba anovako sakafo ankehitriny tsy misy tanteraka zany firy namanarina société taminay atao maty hasima maty toly maty nefa mihodina tsara zany taloha zany mihodina ankehitriny zany mihena mihena moa zany sa rava tanteraka le nakaiza dao le olona tamin'ireny orinasy re misy manam-pianakaviana sy ny sisany efa rany lasa sahira le olo ka izay indrindra zany mahavy anay hoe tena voafitaky zany zahay atoliara satria laha misy olo nagnomea vato be an'izao fitondrana zao nametraka azy tam'izany fitondrana teo de toliara satria 80% ina amian'ny toliara kay atao ho nahafoty ny fiandroa maray kay mahamavo ary tsy niretseretinao hoe kay olo zany laha entianao bogosy tovolahy nentsonentsony iregny zany le tena mpamitaky zany fa aleo zany hanentisoa zany zahay toliara manomboka eto ary fa tonga saina zany zahay satria laha nitian'ny filoha io marina toliara vao nananga gouvernement izy tamin'ny voalohany fa nivalo na folo ny zanaky toliara satria zay tena nametraka azy ao fa i zany fa horaty raha atao i fa magnaly fa horaty ohatra am'zany nanao promesse izy hoe tsy hanao politique laha tsy vita RN13 de natao ministre ny travaux publics ny zanaky Fort Dauphin gouverneur ahoana ny fahitanao an'izay zao zay le io zany zavatra zay tena mampihehay zany le sarisary zany hoe ataon'le filoha fisafisa zany le fagnandaisa firenena zany hoe lafa hitany fa tsy ho vitany raha igny zany de ataon'ny tomponatiko zany le zanaky le faritra hoe zanaky nareo Fort Dauphin tsy navita lala io fa efa nataoko baka aminareo agny le olo nefa tsy navita le asa ka raha manaka an'izay zany ny tegnany zany ro dioviny ny vatany fa izy zany tena tsy mitsinjo tombotsoa koa fa tombotsoany zany ro tena mahampalisa azy zany hoe ino gny hasoso ahy mba hafako milatsaky ndraiky hampalio ahy ndraiky am 2023 ka aminay zany fitaky io fitaky tena fitaky ho antsika io riva hokany toliara zany ka tsika mba mila mitandritandrina avao fa tsy no tandregna tsika fanambaray te misaotranao soa gny manaanaka agnatin'ny gouvernement io ao fa tsy raha tsika iaby io ho agnatin'ny gouvernement zao fe tsika fa mijaly avao rozy fa soasoa fa velombelo fa mahavo mitigitsy voiture lix avao mihina poulet dessert manao ino mino whisky io zahay fa mijaly fe zahay fa tsy hatoky sasy zahay zany fa hagnome noty manomboka am'izao namanarina hagnome noty zahay ono somary verera kely ny resaka hoe fampandrosoana indrindrindrindra ny fiainan'le tatsa zany ny tena moa mpanao gazety moa tenenety foana mpanao gazety mandehandeha de tamin'ny androny tondrany ny président Ravalomanana reny nisy an'ilay tohodrano Betsitsy nalazy io ary izy io zany raha ny tantarany tany amin'ny fotoanan'ny mpanjanatany zany no nisiny io voalohany ireo mpanjanatany na ny colonne nanao azy de nandeha tsara misy velaran-tany amin'ny hektarany voatondraka noho ny barasy de avy eo izy io maty tsy niasa firitsony de tonga président Ravalomanana de namboarina le izy de lasa nisy velaran-tany maro be indray niverina indray zany lay hoe fambolena vokatrio fisiny io barrage io izany am'izao fotoana zao le izy raha ny eno ohatrany tsy mandeha tsony de tsisy ninona tsony de tsisy tany voatondraka tsony inona ny azonao ambara tena marina ohatra ray tena marina zay namanarina satria président Ravalomanana zany tena nanao ary tena nitsinjo ny tena zany Betsitsy zany ane namana rina ho an'izay tsy mafantatra ny zany Betsitsy zany commune ray Antanimora faritra ny Androy izy io faritra ny Androy zany izy io de commune Antanimora de miala 45 km miala ny Tanimora misy any Betsitsy ary tam'izany ny vazara colon fa nahitako hoe nanao barazy zany hoe laha misy zany le ora de mba misy réserve d'eau zany de misy barazy tena misy rano be zany manondraky velaran-tany be araky ny resanao teo zany ary tena be varigna agny
namanarina tena mavoaka bary faritsy io depuis 1950 nampisan'io barazy io ary tam'zany tiako avao koa satria fa miresaka an'izay ihany tsika zany tam'zany nisy appel d'offre roa ny entreprise nandefa zany nanao resaka canal zay de raiky nanao resaka barazy miasa tany mihitsy ianao zany imbe io zany ny nahazo resaka barazy fa efa andafy any afaka miteny an'izay izy lalengako zany imbe zay zany nahazo le marsen le barazy président Ravalomanana zany ny namboatra n'io barazy io de rehefa vita lefa natao zany barazy io tam'zany soap zany mbo fatatsika satria betsaka ny entrepreneur sy bureau d'étude maty noho ny fitiavantena ny mpitondra ankehitriny fa tam'zany namanarina tsy nisy ny frontière na bureau d'étude fa na izy avy any Dego afaka mandeha andro ihany na izy Toliara afaka mandeha Tananarivo aty fa am'zao tsy misy zany ka tiako teneny zany namboarina le barazy de vita ary ny vahoaka tany tam'zany tena nasaky nanao promesse taminay mihitsy hoe mino anay anao monsieur Freda sandreo fa la vo io vita barazy io ka misy ora na ty tany liatsika satria zay nipetraka amin'ny tany à la maison attente regny zany nipetraranay asiana le sentier na io misy anareo asany ambolenay vary aby io dikan'izay zany tena mavoaka barigna gn'androy ka androy ane tsy raha hoe kere fa atao mihitsy ty hakere azy azahoadrala zany hoe hatao fitaova hangatahadrala mivazaha zany faritsy androy zay ty tena mampalahelo anay zay zany hoe raha tena atao zany mifampandrosoana tokony tsisy an'izany kere tsy misy kere zany enao ve namanarina mba fanaheno depuis zay tsy haiko depuis nakelikely ambotsiny reko hoe kere androy fa tamin'izao nanomboka tamy tetezamita ny naharava raha maro iabiaby zay niteraka tombotsoa amin'igny faritsy antsimogno niteraka rano maty satria simbaniny zao fitondran-kehitriny zao tsy afa miala am'zany ny foloan-kehitriny satria izy ny tomponatoka tam'zany 2009 zany naharavany zany reaby zany ka hoy zahay hoe aza mpahantrainareo tsony ny vahoaka fa nareo laha tena hampandroso ny vahoaka de tanterao le tenareo hoe alternance démocratique nareo tsy raha nao alternance démocratique fa nao alternance na financement zay raha la vo financement zany izy de alternance zay nefa raha tsy vitanareo koa raha tsy nangatanareo ro hidedadedanareo anovanareo oera am'voaka malagasy fa nareo zany olo tena favori sy crédible ary tena olo négociateur ya vokatry le kere ihany le misy ankehitriny zany de misy le antsona hoe exode miala am'le toerana misy azy le olona de lasa mandeha mifindra amina toerakafa nisy tonga hatraty Tananarivo ary hitatsika tamin'ny hainao manjery sy ny gazety reny ahoana ny fahitanao an'izany efa zavatra mitranga zany raha ny fahitanay azy aloha raha izay mpanao gazety mbola tsy de nisy zany tany amin'ny 10 taona lasa tany amin'ny 5 taona lasa fa izao lasa misy an'izay izay tena raha mampalahelo satria raha mbo tsy nisy tamin'ny firenena iarahantsika manatoy na manarina lasa misy aby lasa miboaboaka aby lafa kila raha iaby magnafa baraka an'le faritsy tena mahamegnatsy ane zany ary na tegna zany baka mitoliara zao mana zany megnatsy satria mpanao exode lasa manao exode satria ino moa ty raha atao any tsy misy ane raha atao tany velaratany bevata maiky tena manaky regny tena tany karankaina regny zany le tany tsy misy rano ora tsy avy le tsy mba meritseritsy le fitondram-panjakana hoe mba hanao pluie artificielle mba hafan'le olo tsy miboaky biby fiompy maty na veleo ary le biby fiompy tsy misy hividy satria samby agnatin'ny fahasairagna daholy tsy sa mandeha any koa le olo mpividy aomby satria lavitra ny any de farany bakany mba hamelomana an'ireo vady amanjanaka sy fianakaviana de aleo zany mandeha na de sarotra zany ary tena mampalahelo zany hoe mamela vady amanjanaka zany ny ankohonanao na mahantra na tsy manana na tsy mihina de tena tsara ny eo akaiky ny fianakaviana fa kosa tsy hitany atao zany de farany mandeha mba hitady jereo aminay agny ane namanarina reo olo reo ne misy mandeha Toliaravily mitarika posy mitondra cyclo posy satria aminay ao ne
ny tena mampisy embouteillage aminay ao tsy raha tôbily fa posy mba mandehana nareo agny mba manova recoupement nareo agny satria magnino izay ty asa mahevan'ny toliara hitariky cyclo ny mamarotsy andala koa aza ny mamarotsy andala amin'ny vato igny koa satria tsy misy raha atao mba mamarotsy amin'igny sisin-dalana igny rava akopakopaky nefa misy olo bevata olo be baka toliara agny nitondra tamin'ny fitondrana teo taloha mana amin'ny sisin-dala igny tsy sakinao potehy satria magnino satria namanao fa le vahoaka madinika fa sahira zany no vomaika ataonao zany ty hanahira azy hampahantra azy ka aminay zany raha manaka an'izay zay le mahavy an'le exode baka any antsimo zany mandeha ty farany mba mandeha satria na le posy koa ne efa tsy ampy na le cyclone efa tsy ampy vasa nareo koa nareo mpitondra am'izao koa mba tokony andefa posy agny koa alefasany raiky posy atoliarany de tenenareo maire reo hagnomea numéro satria fa efa najana mihitsy mako zao ny fanomezan'ny numéro regny posy regny satria fa feno tena fa feno zany le posy le pousse en ville fa mandeha koa regny amin'ny périphérique regny nonino no tsy fisiany zay asa zay ka miangavanareo satria toliara zany maheva cyclo avao de alefazareo cyclo fa kavohanareo raha miteraka asa aminay farany maranatsika azy tena faraparany fa mba manararaotra namana rina zany fa mba mandalo eto de ity zany ina mo mahavy aminay ao zany toliara cimetière de projet satria le jiro zany le vidiny jiro zany aminay agny sarotra tsy haiko fa zaho mahitako hoe labera io ngabany tsy amboary toliara ao fa amboary atoy nefa labera io laha Atanarivo eto 3,000 avao koa ia toliara agny fa matsery ka zany hoe magnino jirama io ambany ny prix laha etoa ny kony kilowattheure raiky fa laha aminay agny zany sarotsy tsy mitovy zany ka aminay zany vasa zahay toliara tsy participe amle resaka redevance aminay fa nareo atoy Antananarivo vasa ro tena mandoa na tsy ampy hafa ny eto Antananarivo kofina amin'ny jirama mandeha ndray zao ny délestage sy ny retraretra io fa itoviza délestage io fa misy avao fa ny mahavy le olo hiasa hampiasa hanao orinasa aminay agny zany no ny prix-ny jiro ka lafo ny jiro de tsy tonga ny mpampiasa mpanao orinasa ary io société jirama io société d'état hoy rozy nefa tsy mifanaraka ny DG ny PCA ny ministre de mikoronta zay taloha piasa ny jirama io 5800 piasa ny jirama taloha 5800 amitsika miteny zao na manarina 4500 lasa sommaire zany ny ilany satria iregny centre thermique en ville regny grande ville regny zany fanena privé daoly ny prestateur ngaminay toliara agny zao olo baka Antananarivo atoy satria tsy mahay zany zahay ao tsy mahay zany ny mpandraraha aminay ao zany dikan'izay zany ngahin'olo tokana mpanan-karena mpanefoefo zay ao amin'ny ao andapa ao zany io jirama io ka zay tiany hatao azy zany hataony azy ka io la tsy tafavoakinareo io resaka jirama io tena adressevako mihitsy amin'ny ministre vaovao zay ho eo hanao an'io jerevonareo akaiky io fa zahay de fa tsy hanaiky fa handesinay amin'ny bureau ny jirama io bidon ary mety fahampeloko anay le raha farany ty resaka vidim-piaina ty tsy hainareo ve ny mampihenan'io vidim-piainan'io sima zany aminay ao nany zao 3,400 3 mahery na tranona koa ve na manarina ho vitany zanaky ny toliara am'zany ho vitany voaka malagasy ve zany na tranona koa sima raiky fa 3,400 aminay any nefa zahay misy poro sima io mijano aminay ao fa manino anjakany karana zany mialatsiny mitena an'izay fa samby raiky avao fa tena mampalahelo hoe zay tian'le karana hatao amin'ny vidiny sima io zany hataony vidin'io resaka matériel de construction indrindra fa resaka vidim-bary tsy tanteraky n'le filoha le resaky nataony taminay tatoliara tany hoe antsasaky ny 500 ny hanovatsika ny vidim-bary io zizika androany
tsy zaka satria fa 700 le vidim-bary de hanao miracle ve io ministre zanaky ny toliara reo na reo ministre vaovao eo reo hanao miracle zany reo tsy misy hanao miracle ka mialatsiny fa lafa tsy tafajotson-drozy vidim-piaina io vidim-piaina raha sarotsy midanga io mahararany tsy mihina tsy mampianatsanaky manao exode tsy mahaloa jirama maharary ka mety handondovo varavagnandrozy agny amizay zahay hitsanga amizay ny vahoaky zany amizay fotoana zay ka mba tsy hisiany zay mba manova raha soa ho tsaraina fa nareo moa hisengilay satria nareo vazaha fa tsy raha gasy fa laha nareo ny gasy farany de farany fa raha toy mateatea eto ao zany namanarina de misaotra ny filoha jaina ny RMDM national maraka ravalomanana satria betsaka ny teritery natao azy famotehana ny fananana zay niteraka asa ho an'ny vahoaka malagasy potehina vakina atao koa ny teritery sy ny sisa zay tsy voatanisako zay tsy ho tanisako eto zany fomba misy fetrany any zavatra tenenina fa mbola ny joro izy matanjaka izy ary ny raisiny ho experience reny fandona reny zavatra natao azy reny fa la olombelo avao na manarina tsy azakany zany fa mba atao avalikitsika amizay koa araka hataotsika androzy raha zay zany zay raha androzy atao koa sy mba zay lalandehanany teretere vasa ho zakany mety ho adala mety tsy azaka fa ho megna azy fa président Ravalomanana mijoro foana misaotra anao monsieur le président mbola mijoro fa tena asehonao fa tianao ny voaka malagasy zay agnatiny fasairagna tanteraka amizao fotoana zao tianao ny tanirazatsika mamitsika toy ka misaotra anao hengane mba hahazo tombonandro lava nahoda ka mba hitsinjovanao ny voaka malagasy indrindra fa tena enao no tena mitsinjo anay toliara la misy faratany tena tianao ialakotsina amin'ny faratany sasa de toliara no tena iangarany satria mahafinaritra satria ferenesany satria faralahy loatsy zany zahay agny lavitra fa la teo izay tsy lavitra andrina zahay misaotra namanarina tsy haiko na mbola misy fagnotanena farany eny ary izay angamano etsika mamarana ny fiarahana tamin'ny Freda Matafiky mitondra an'izay fanazavana sy fanehoan-kevitray mbola misy ny vahiny manaraka horaisin'ny faniry fa zany rehetrarehetra zany moa matoa resahany dia mahatonga atsika zany ahafantatra mihitsy satria ity Madagasikara ity akory tsy Antananarivo fotsiny sy manodididina eto fa midadasika Madagasikara saingy tena mbola mena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka mihitsy raha misy zao no tena hoe firenena sahirana tompoko eto ambonin'ny tany am'izao fotoana zao de any Afghanistan any zava-doza no mitranga any satria mandositra ny olona no ny ady trano ao am'izany firenena Afghan zany ny fiaramanidina averan'ny sasany fa taxi borosy angamba izy io enjehana de japina zany misy satria mandositra ireo olona zany zay mipetraka any Afghanistan am'izao fotoana zao afa-tsy ny Rosianina sy ny Sinoa ihany zao mbola namoa aloha ny masovony zany any Afghanistan eto Madagasikara tsisy an'izany fa tena tahin'Andriamanitra saingy tena miaina ao anaty fahantrana tanteraka faniry eny ary makasitraka trantsika reo vahiny tsika zany zay miezaka ny mitondra reo tsara ho fantatra ao anatin'ny toerana sy ny sehatra misy azy ireo teotsika nandray rempianakaviana nandray mpanao politika avy amin'ny Front de Libération Nationale de nandray koa tsika ny namana avy any Toliary dia i Freda zany tena malinina zavatra andresan'ny Freda indrindrandrindra ny fiainany vahoaka ny Toliara sy ny raharam-pirenena ihany koa amin'ny ankapobeny sy ny fahatsopana tena ny Toliary am'izao fitondram-panjakana izao nilaina na eno zay feo zay satria dia betonena mihitsiny moa zany tsika resana am'izay tena nasina rihatra matevina mihitsy le zanaky Toliara ao anatin'ilay gouvernementa misy anton-javatra marobe zany tena feno calcul politika lavitra be zany fa eo ihany koa le tratrany dety morale ho isika lay filoham-pirenena tam'ilay vato nomeny vahoaka ny Toliary azy sy ireo fampanantenana marobe kanefa dia miaina ao anatin'izay tena hoe ahitany
kere tsy fahampitsakafo tsy fanjarin-tsakafo ihany koa samihafa ny tsy fahampiana sakafo sy ny tsy fanjarin-tsakafo de iaina n'lay vahoaka ny Toliara amin'izao fotoana izao. Lay kolôky moa zany de ho hitantsika inona ny vokatry ny kolôky natao tamin'ny 12 sy ny 13 ny volana Jona iny ho hitantsika eo zany rehetrarehetra izany fa mbola ho avy eo député Fetra hiaraka amintsika fa andray vetivety motsika zany ao anatina minitra vitsivitsy ny namantsika Rangodina Arsan Guillaume na Raky araka ny fahafantaran'ny rehetra azy tena mba iresaka izy satria Zokobe Rakia avy nanao vaksiny ianao io de mba iresaka kely ny tontolon'ny vaksiny ianao satria tsika moa sady manao fanentanana no miresaka ny zava-misy ihany no mizara ny vaovao tsara ho fantatra ka zay angamba tonga de mba resahana mamaiky zay Zokobe Rakiny amin'ny hoe efa mandeha zany lay fanaovam-baksiny AstraZeneca, Covishield, inona zava-misy tany? Voalohany teny aloha misotranao namana faniry. Voalohany teniko aloha zany de faly miarabanao sy ny mpiara-miasa rehetra, mpanolotra, ny teknisiana atao amin'ny Miara Manonja sy ny vahoaka malagasy manerana Madagasikara sy ireo namana rehetra ny ampitan-dranomasina manaraka an'ity Miara Manonja ity. Zay tokoa no atongavako eto namana faniry satria hitanao ty netiko ty ny karatra vaksiny zay nampiseho dika tany omaly nahita ny zavatra nisy sy ny zavatra somary savorovory ny tranga teo amin'ny fandaminana tamin'ireo olona zay maro be tokoa tonga maraina satria nisy olona tonga tamin'ny 7 maraina sa tamin'ny 9 maraina no amin'ny 9 latsaka ny tonga tany maro maraina malotalata le toerana nanaovana vaksiny Peflo etsy amin'ny Asgera etsy Peflo ny zavatra tiako marena voalohany zany de hita fa somary niteraka savorovoro ary ny afara tamin'ny fahasosoran'ny olona mihitsy ara le zavatra ny tranga inona ny zavatra ny tranga efa nisy chapiteau anankiroa lavabe zany teo efa tafapetraka teo misy seza ao anatiny raha tsika malala nefa omaly zany ohatran'ny voninandro androany ihany merika sady nangatsika be omaly talata maraina ny olona tonga tao nefa zany teo amin'ny 700 ny olona tonga teo de efa olona nahazotaona sy ray aman-dreny rehefa zoky olona daholo nisy kosa aloha zany ny tanora sy ny olona tao ny lelan'ny taona 7 taona sy ny hatramin'ny 10 taona fa ny akoatran'izay de efa olona ny ohatrany 10 taona daholo ny olona tonga teo. Inona ny zavatra ny tranga? Ny zavatra nisy zany de efa tonga teo ny mpikarakara reo le mpametraka ny chapiteau de mbola nidy le chapiteau lavabe zay tokony hitorany ny olona zay tokony hampandrosoana ny olona zany tena marimarina kokoa nangataka ny olona hoe aleo zay mba hiditra am'izay fa mangatsika be sady vizana eritrereto zany fa tokony tany amin'ny 7 maraina tany zany zavatra nisy zany hoe raha olona tonga tamin'ny 4 maraina zany de efa adiny 3 zany le olona nijajirika fotsiny teo ny olona tonga tamin'ny 9 zany de efa adiny 2 mahery de ozy le olona tovolahy-mpandamina an'le chapiteau zay ozy mbola tsy afaka mampiditra mihitsy raha tsy tonga zareo tompon'andraikitra eritrereto zany fa amin'ny 7 maraina mbola tsy misy tompon'andraikitra tonga mandamina an'le olona mampandroso an'le olona hiditra hiandry ny fandaminana rehetrarehetra sy irosoana ny fanaovana vaksiny rehefa tonga zany le tamin'ny 7 sasantany hoany zay vao tonga le tompon'andraikitra de nisy zany isany nanatona an'le tompon'andraikitra hoe ahoana tompo tena efa mbavisana ange zahay ny andro mangatsika avy nerika fa maniny zay raha mpampandrosoana am'izay de andrazy ozy mbola miandro fandaminana mbola tsy tonga ny olona tena tompon'andraikitra de ozy ny olona izy ara ny tena tompon'andraikitra mandamina anay apiditra ao anatin'le chapiteau de mbola tsy tonga ozy zareo da nomboka miniminina am'izay zany le olona de misy ny olona zay tsy natatony zany de mipetraka tamin'ny zoron'in'le zaridaina ao amin'ny terrain de basket ny hôpitaly Ravangarena Valina iny any amin'ny 8 zay vao tonga ny olona tompon'andraikitra nanatona anay teo am'izay nareo fa ampidirina am'izay nareo fa mandrasa kely aloha fa mbola hosokoafany re de alamina tsara ny seza de alamina fampidirana anareo de vao maika le olona sosotra zany le olona satria ny andrasan'ny olona zany tonga zany le tompon'andraikitra de mampiditra an'le olona tonga am'izay zany fotoana de sokafana moa zany le varavarana ohatran'ny plastika iny de nampidirina le olona rehefa niditra le olona de misy rangeana koa zany le seza tao anatiny de nanaraka amin'ny fandaminana ny olona fa inona indray ny zavatra ny tranga faharoa tsy ohatrany tany amin'ny galaxie zany miditra ianao zany de misy dokotera zany mandray anao de mameno an'le fisy ianao
de anytanitaniana eo satria mataonao zany tonga amin'lay andehan'ny faharoa zany a de mila fatarina na nahoana ny effet secondaire sy ny sisa tsy nisan'izay tsony fa tonga de nizaraina le fisy a de atao anatin'le fisy zany a karazana fisy teknika zany iny ny anaran'ny olona aloha zany any mameno azy fa misy zavatra be tsy fantatry ny olona zany tao fenono le olona sina ohatrany croix zay de zay koa zany tokotry hoe nitarika fisavorovoron'ny sain'ny olona hoe ahoana fomba famenona an'ity fisy ty ray zay le olona zany a tsy vonina hoe mbola misy fisy fenoana satria nieritreretin'ny olona zany hoe miaraka amin'ity fisy carte de vaccination ty a de miaraka amin'ny karapanondro a de tonga dia miditra ry amin'ilay fanaovana fanadiadiana fa mbola eo ndray le olona ny savoritaka hoe tsy mitondra stylo an-daniny tsy fantatry le olona de mifamezivezy ohatrany hoe ny savoritaka kely teo zany le olona ndray aloha de miantso an'le tompona andraikitra dokotera de manatona de lany fotoana be zany le olona zay zany anisan'ny zavatra tsy nety tao amin'le fandaminana ka tiako tenenina zany hoe rehefa ohatran'ireny zany a de tokony efa matipaika sy voalamina meloa adiny ray meloa na adiny roa meloa alohany ampandronan'le olona lay fanaovana an'ilay fiche d'adhésion na le fiche fanamarihana hoe anao vaccine le olona faharoa niditra atao amin'le chapiteau anankiray am'izay a eo am'izay zany vao menan'le olona le fiche le dokotera tsy fantatra dokotera na mpiasan'ny fahasalamana tsotra fotsiny miaraka amin'le fitaovana ordinateur kilany eo de eo ndray le olona vao manao fanadiadiana zany hoe misy zavatra be da be zany zavatra tsy fantatry olona ao anatin'le fisy de manahirana le olona zany a manontany an'le valim-panontaniana an'le fanontaniana apetraka le dokotera satria tsy fantatry le olona satria zavatra tokony fanarako anatin'le fisy zany a no anontanian'le dokotera na le mpiasa no amin'le fandaminana an'le vaccine de teo zany niteraka savorovoro a somary ary tena testa mihitsy aloha de nanjary a izahay tao a olona tsotra nanampy adraona nao n'le fandaminana nefa tsy tokony zay zany zavatra fipetraka amin'le izy zay zany zavatra nitranga teo ia de izay moa zany mba ateny atsipy any tompona andraikitra no hanao ny fandaminana tsara amin'ny lafin-javatra ohatran'izao satria mba to misy tonga amin'ny 4 maraina amin'ny 5 maraina ary nytenen'ny zokiberagity eo hoe ny fitopolo isanjaton'ny tonga tao a dia saika zoky olona de veritsika zany a zokiberagi zany fa tena hoe lina amin'le fanaovam-vaksiny ny olona satria dia miaro tena izy ka anjara ny tompona andraikitra zay ny mahafinaritra aloha zany dia vita vaksiny somatsara tao anatin'ny fatra faharoa ianao ragi de arabaina zany satria dia mahomby koa zany ny fanentanantsika rehetra amin'ny vahoaka hoe aleo misitraka vaksiny fa ragi alohan'ny andraisantsika ny solomavim-baoaka fetra mino fa manana minitra vitsy ihany satria vao fetra koa ny fotoanantsika efa amin'ny 2.10 zao mba te haheno feo avy any aminao a ny amin'ny firafitra ty gouvernement ty satria io mbola anatina actualité be iveriko fa mba afaka miteny ianao anatina minitra vitsy alohan'ny tena elany eto amin'ny plateau ia zatra teniko aloha mompan'le vaccine dia eto de miantso ary manamafy ny tenin'ny napitainy na ny fanentanana nataon'ny flo marikaravalmanana tongava manao vaccine fa io ihany ny zavatra anankiray afaka hiaro antsika tsy manasitrana izy fa fanefitra io miaro antsika tsy hatonga an'le aretina iombo anatin'ny vatantsika tsiraray avy zay ny anankiray ny farany zany mompan'le vaccine de tsotra mba ampiatro tsara le fandaminana ry tompona andraikitra fa tany amin'ny galaxie nge lamina tsara tsy sinina mihitsy tsy zavatra nampiminana ny olona fa rehefa tsika malagasy ve rehefa mifanjakana malagasy ve mandray tanana an'le izy de reny zavatra mitranka zay ngamba momba vaccine fa amaranako azy de tsotra hoe tsika malagasy zany mba manana an'izay saina velatra maso mahiratra mijery ny raha-pirenena amin'izao fotoana zao satria za zao namaky gazety androany tsy tononiko le gazety fa kastinina hoy izy le gazety ny filazana tamin'ilay tsika fikarakarana ny gouvernement ta fanolorana ministre ambo zany le kastinina zay raha za mandinika de olona manao filatrona défilé de mode na anao cinéma olona anao cinéma ao amin'ny film anankiray zany natao manao casting fa raha amiko zany fahazahoako an'le izy zany fanendrena na fijerevana olona iandraikitra na ministre zany na ministère anankiray zany de
interview na consultation filazasy amiko zany casting zay zany de fanambanina zany ary fazao koa azy amin'ny teny tsotsotra fotsiny dia hoy za hoe tsika malagasy mandeha manompoka any amin'ny miletika any tsy zany fitantanana an'ity fireneny ity ka dia maisy tsika misafidy tsisy afa-tsy ny RMDM miaraka amin'ny za tiako Madagasikara miaraka amin'ny tiako Madagasikara ao anatin'ny RMDM ihany no afaka hitsinjo lavitra sy anarina n'ity fireneny ity ka dia maisy tsika misafidy tsara maisy tsika mieritreritra tsara ry vahoaka malagasy dia misaotra ny MBS nandray tamin'ity maraina ity indrindra ny télévision sy ny radio 95.4 dia misaotra anao namana faniry ya radio Madako FM 100.8 tena mampita ny adevitsika rehetrarehetra eto zany magasitraka an'Andriamatora Godon Narson Guillaume tsika na Ragy Zokobe Ragy tena lina amin'ny raharam-pirenena mbola isy fotoana ho averintsika ivahiny Zokobe Ragy satria dia anisany manana fitadidiana mandehandeha izy amin'ny raharam-pirenena amin'ny resaka historika ihany koa ny fandehan'ny raharam-pirenena na ny tantaram-pirenena zany dia misy zavatra betabe izay tiany ho ampitaina amintsika rehetrarehetra de ho avy zay fotoana izay mo fa eto de tena miazakazaka ny raha eken'ny fandaminan'ny teknisianina dia ampitombona amin'ny hitra vitsy ny fivahinainantsika eto amin'ity fandarantsika ety satria dia nandray vahiny maromaro tsika androany nanodidina ny 4 teo eo vahiny raisitsika dia zay tsika vao tena iresaka raharam-pirenena fanadiadina amin'ny zava-misy dia efetako aketo ny namantsika solomavamboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fadimy dia Andriamato Fetra izany député Fetra miaraba tonga soa miaraba faniry dia miaraba anatin'izany miarabana ihany koa atsika rehetra izay efa manaraka an'izao fandarana Miara Manonja eto amin'ny MBS ny radio Mada izao ao anatin'izany aloha no anaovana kopatanana satria nisy maromaro no nangataka kopatanana sy kokoa taminay rehefa mba miakatra dia mba kopakopahitanana zay ao anatin'izany no sady iarabana atsika mpanaraka n'izao Miara Manonja zao naneta toerana ny anivelany ary atomboko amin'ny anivelany zany kopakopatanana zany satria fa tamin'ny herinandro zareo no nangataka nanao hoe mba kopakopahitanana izay aty amin'ny aty Frantsa aty la Frantsa aty any faritry Yvelines moa zany département 78 de kopakopatanana ho anareo any Conflans Sainte-Honorine any Mantes-la-Jolie any Versailles ary any Saint-Germain-en-Laye any sy ny maro fa tsy voatanisa fa dia makasitraka amin'ny fanohanana sy ny fanarahana tsy tapaka ny fandaharana Miara Manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada ao anatin'izany koa rovana kopakopatanana satria ny tany Ambatondrazaka koa toraka zany ny tany Ambanja de kopakopatanana ho atsika rehetra zay manaraka an'izao fandaran zao any amin'ireo faritra rehetra voatenindreo amafisina ny fiarabana atsika rehetra ny teknisianina namana faniry Rina Rabe Mananjara ny teknisianina rehetra any ambadimbadika rehetra any izay miara manatotosana zao fandaharana izao ny zavatra tianambara moa de maro be nefa maro ihany koa nefa voaresaky ny namana rehetra zay ny fandimy teto na nimboka tamin'izany voalohan'ny herinandro zany nefa na izany aza namana faniry tsy hainy tsy mba hitondra fanehoan-kevitra manoloana nireo vaovao mafapana sy vaovao atao hoe nisongadina atao arinany reny fanendrena mpikambana vaovao sy fitazomana ny sasatsasany ao anatin'ny gouvernemanta izany ohatrany hoe tsy haitsinina zany tsy hiteny araka ny tegniko anao dia aty amboloana de tonga de milaza aloha hoe saika ihany izahay saika ihany ny tenanay hoe aleo mba omena kely herinandro vitsivitsy fomba mitsikera aleo mba omena fotoana kely ary izy ametrahany staffany sy ny ekipany sy ny rehetra fomba maneo mitondra fanehoan-kevitra sy sosikevitra tsikaritsikera ao anatin'izany nefa moa tsy zay ny zava-nisy fa manery atsika hiteny manery atsika zany le hoe mbola voafitaka andray ianao Andriamato filoha mbola nijabaka andray ianareo ekipany filoha Andry Rajoelina sy ny manodidina azy satria raha ny heritreritra manokana satria mitovy ihany amindreo fa tsy de tena hoe miavaka be amin'ny tenin'ireo na ny hevitra tany anatin'ny tambajotserasera sy teto amin'izao fandaharan'izao hoe mijabaka ianareo indray fa inona loatra no nataonareo ny olona mitendrenareo dia akoatrany hoe nisy ve ozy izy namana faniry nisy any nametraka an'izay fantany zay enquête de moralité
efa elany efa mambolana maro ane no efa nanomboka nanao consultation ny filoam-pirenena atria nisy ny olona tsy teny ko sa hoe iza anisany efa nandalo tao anatin'izany consultation zany zay ny nafatarako hoe efa mambolana maro de zao ny tsaroko ny tenin'ny fanisa tato anatin'ny fandarana asa afakomaly izay nanao hoe sary-piterahana de niteraka zaza sampona sanatria ialako tsiny foatra ny masitsika le teny fa tena hoe mahalaza mihitsy zany tenin'ny faniry zany zay le fialangalanana zay tsy fahamatorana ao anatin'ny fanapaha-kevitra izay ka dia ozakay ny vahoaka malagasy ray manontolo foana zany tsy fahamatorana reo zany ao amin'ny fitantanana nandraraha-pirenena de teraka ihany iny araky ny resaka teo fa misy fahasaponana sy fahasembanana ary io miariary io satria asana miandry raha araky ny vaovao moa tsy fantatra ny tena vaovao am'izao fotoana zao hoe nantona ihany marina ve ny passation an'izany ministra nampametra-panontaniany zany ary efa resa be satria anisany naneo faneo-kevitra ny tenako tany amin'ny tato amin'ny MBS tamin'ny vaovao omaly hoe efa ely izay efa tany amin'ny taona 2024 no efa nahatonga resa be zany ministra ataoko hoe mampombe nefa nahavoafitaka anareo fa hoe inona loatra fomba fiasanareo manahoana ny fomba fiasanareo atao anatin'ity ekipa na fiadidinan'ny repoblika io na ny mpanolotsaina nareo tandapa rehetra manam-pahaizana misy angeny fombafomba tokony tsotra tokony hoarahany fa naninonareo de tena nijabaka toy izao ohatra zay nitaratry ny fitondranareo an'ity fireneny ity ka iny tsy valaparako fa ataoko hoe ny tombony misy zavatra tsara tena tsy maninona satria na ty amin'ny fanoherana ary tsika de miaiky tsika rehefa ohatra kosa ka misy manana finiavana ao anatin'izany gouvernement zany tena hoe hitondra fanovana araky nefa nilokalokanareo tamin'ny taona 2024 sy tamin'ny nanomboka nandray ny fitondrana tamin'ity ianao andre matofilo fa tsapa ihany kosa aloha raha ny fijeriko manokana dia anisan'izany raisiko ny faneo-kevitra natao ny segy vaovao satria ny tenanay moa anisan'ny tsikera mihitsy ny fietsika sy ny toetoetra n'izany segy zany raha mbola nanana amin'ny fahefana ny tantana ny tao anivon'ny gendarmerie sy le teo aloha io de raha tonga kosa io de manateny zay andriamatoa sekretera-mpanjakana miadidin'ny gendarmerie vaovao fa hanao ny asanao marina ianao ao anatin'ny tena hoe fahaiza manao ianao nefa ihany koa ijery zay le maha olombelona izay fa ny manao tsy mety dia sambory meo ny sahaza azy atoloron'ny fitsarana fa izao kosa tsy mety tsony agnamany le fanaovana le intimidation tony nataony teo aloha ary ianao hotazomina i amin'ny teninao satria zao ny teninao raha tsy diso zay fanadondronana moa zany fanabarabarana sy ny tenina namana zay ny solom-bavambahoaka indrindrandrindra ny menace zany de tsy nresahana itsony hoe izany trondro be mba tsy hisy tsony kosa zany andriamatosegy fa mba hanao ny asana anao ampahamendrehana teny hoe mifanandrify amin'ny fahaiza-manaonao sy ny fanetretenanao nefa kosa anatin'ny hoe mentitra tsara ianao manatanteraky zany tena momba anao zay amin'izay fotoana zay ary zao ny teniny raha tsy diso mety tsy voaveriko vely izy fa ny zavatra ozy izy rehefa atao ka ny ay de atao arak'izay fahaizan'izay ohatrohatra zay zany le teniny fa rehefa tsy hay ozy izy de manontany tena mety zany hitako hoe zay ny nafinatrana tonga hoe anisany anankiray izay nitsongaiko manokana izy tao anatin'izay hoe manantena fa isy fiara-miasa tena hoe mahomby na eo aminao sy zahay mpanohatra na fanomezam-baovao inona moa ny olana mba isiny ny fandripahalemana sisy ny fitoniana sy ny filaminana eto amin'ny firenena toraka zany ihany koa ny ministry ny fitantanam-bola vaovao zay efa sekretera général teo aloha raha hoe ametraka tsy zany hoe fitantanana madio mangarara ary ezaka andio ao anatin'zany hoe mpiasa-mpanjakana satria araky ny teniny ihany dia misy 11 millions 11 000 milliards ariary ny teti-bola mpanjakana ao anatin'izay nefa dia misy 3 000 milliards eo karaha mampiasa mpanjakana fotsiny dia ny 800 milliards ariary io resahako dia fisotrondrononony ireo zokiolona ka rehefa misy ny fandaminana tiana atao rehefa misy ny tena hoe finiavana hanadio izany hoe tontolo ny asa mpanjakana satria raha malala fa misy rahan'le hoe matoto mpiasa-mpanjakana matoto misy ny mandray karama mihoatra noho ny tokony ho raisiny misy ny tena hoe efa tsy mpiasa itsony nefa tombola mandray karama ihany ka dia mampirisika anao mihitsy misy nefa nodimandry moa mitovy amin'izay ihany ao anatin'izany teninao izany ka de manantena mihitsy afaka mifanometanana amin'izay lafa zay amin'ny mahasolom-bavambaoka amin'ny mampanoatra anay mba za tsy miteny hoe iadanan'ny vahoaka malagasy mbolo sarotro zany fa hoe anatsarana anga zay hoe fitantanana ny volam-panjakana reo mba anamaivanana ny andavanandro ny malagasy satria ao anatin'ny fahantrana sy fahasairarana tanteraka ny vahoaka malagasy de hoe rehefa zay zavatra hoe mety misy ny ekonomia mety misy ny fitsitsina ao anatin'izay misy ny fitantanana araky ny tokony izy amin'ny volam-panjakana zany de mihodina ny raha-mpanjakana
voatantana araka ny tokony iziny volam-panjakana dia mino a fa ena izany a fahantrana ary mba hiatsara kokoa satria ny teny androso aloha mbolo sarotra satria iverenako ny teny ny zokragira raha laza izy teo hoe isa irina rabe mananjara le nylaza hoe any Afghanistan am'izao fotoana zao irina izay raha tsy diso ny any Afghanistan dia ady lava de manapoaka bomba atsy de mifamono atsy de tivitra tafondro atsy dia zao nefa ny fanontanina mipetraka firitaona ny adiny zany fireneny zany nisy ady atrano no resaka finoana no ny antony maro isan-karazany fa zao nefa aizany misy an'izany eo amin'ny lafiny atao hoe larana misy azy am'ireo firenena rehetra maneran-tany fa miteny aminao fa mbola any alohantsika lavitra zany any alohantsika lavitra misy an'izany Afghanistan zany na zany Soudan zany na zany Gabon zany nareo firenena rehetra atao hoe misy olana na re Eritré any alohantsika daholo zany firenena na ny Haïti vao ny anjadininy ny arana orohorotany vao andro vitsivitsy cyclone be koa tany de cyclone faranjenjana misy zavatra hafa nazo ny filoham-pirenena de vao avy nisy namono voaingana ny filoha haïtianina nefa ho anareo mpiaino ho an'izay tsy mahalala fa patsahivana ihany koa ho an'ny mpitondra hoe maninona no any alohantsika daholo zany firenena rehetra ny tany sainy zany amin'ny resaka hoe filarana amin'ny resaka fahandrosoana amin'ny akapobeny satria be deaibe moa ny fomba amaritana ny fahandrosoana tsy resaka ara-toekarenana io tsy resaka arabola fa resaka mahaolona be deaibe zany ny zavatra hoe amaritana na hoe critera ametrahana an'izany hoe fahandrosoana zany fa dia iresaka hiditra amin'ny tena ataoko hoe votoatiny ny anton'ny tena iakaraka eto am'izao plateau ny Miara Manonja zao ny tenako androany namana Faniry DNR toizo de profeta iny moa ny gouvernement iny efa ndresahana teo tsy valaparako fa mba iverenako ihany koa ny resaka fonds souverain fonds souverain izay fantondrany solombavambahoaka mamy fanazavana sy faneho-kevitra teto tamin'ity herinandro ity ny any mahagaga sy ny fanontaniana satria fanontaniana ny maro apetrako ampitondra fanjakana sy ny manodidina azy anareo mpanolo-tsaina ianareo manam-pahaizana rehetra manodidina miara-miasa sy manolo-tsaina n'izany firenena zany hoe inona no antony nanaovanareo safidy ananganana sy ametrahana n'izany fonds souverain izany atrira ny zava-misy sy nefa fanazavana nentin'ny député mamy teto maly izay raha tsy diso dia ny ambombava na ny hoe excédent na excédent araboly io na excédent amin'ny commerciaux io no alaina dia ampiasaina dia anankiray izay na hoe tehirizana hoentina asa mampandeha raha mety anaovana petrabolany amina orinasana tsy fantatra izay ametrahana zany hitsinjovana vody andro merika ave ok raha izay ny anankiray indray matetika ny tena ny safidy ametraka an'izany atao hoe fonds souverain zany dia ireo le firenena izay manana pétrole atao hoe état pétrolier anatin' zany Norvége ary anisany tena manana petrabola goavana be indrindra eto ambonin'ny tany zany firenena norvégianina izany fa anisan'izany reo firenena arabo any amin'ny golfe arabika rehetra iny ireo zany anisany satria manana ambombava izy ary manana vokatra maro izy tombony azo amin'ny resaka fifanakalozana arabaritra reny le inona moa ny fomba itazy le hoe excédent commerciaux anaresaka matière première zany na akora fototra de avy amin'izany rehetra zany ny olona no antony nametrahany le atao hoe fonds souverain hitantanana izay mety ho ambombava na mety hoe ny ohatra vola teti-bola ny ohatra no ny tombana ka mametraka ambombava na mametraka excédent inona nefa misy eto amintsika manana an'izay zao hoe nyresahana zay ve sika manana an'izay ambombava zay ve sika manana an'izay le resaka hoe excédent commerciaux zay ve isika eto Madagasikara isika ve firenena mamokatra solika am'izao fotoana zao satria io ary moa ny olana efa raha mahita ny be milanga ny tsimbororo sy netra ohatra ny tao olana fanonganam-panjakana ny reantsika tatoato dia tsy fantatritsika ntsony hoe inona zany ny antony safidianantsika firenena malagasy sy ny areo mpitondra izany hoe ametraka fonds souverain tsy mazava aminay ary any am'le tsy mazava zay fanontaniana eny mbola hopetrako nizaraina roa zany ministère ny aménagement ny territoire sy ny travaux publics raha ohatra ka niaraka zany teo aloha tsy resahako tsony resaka hoe fitsitsina zay nohatra ny dinganina indray na adinony zareo sady raha nametraka ny gouvernement teo aloha hoe hoahena nisan'ny ministère mba tsy hampavesatra loatra ny resaka fitantanana mba tsy hamparihatra loatra n'izany fitantanana izany zary tsy habe loatra ny vola olanina amin'izany gaga nefa ianao faniry gaga ry namana mpiaino rehetra ho anareo rehetra zay manaraka an'izao fandaran'izao fa nosarahana ho izany ministère anankiroa izany fanontaniana napetraka hoe
satria tao anatin'ny fametrahana ny fond souverain dia nisy ny resaka nataony ray izay mpiaradiana mpanaraka ny filoha-pirenena hoe ny resaka akoatra ny efa nyresahako teo izany hoe excédent na ambombavana zay fomba hitana azy dia ananivon'ny fonciena ny resaka tany ihany koa no hoentina hamatsiana vola izany fond souverain izany eo indrindra ny fanontaniana no mipetraka ny aya tsy havanana mety ho be asa be ve zany ty ministère aménagement territoire ty mety hivarotra tany ve zany ianareo anivon'ny fanjakana eo anivon'izany ministère zany sa inona ny antony nanasarahana l izy fanontaniana ianao no apetraka tsy milaza hoe marina zay na tsy marina fa mampametra-panontaniana mpanara-baovao izay teny zay hoe naninona no nresahana ny resaka foncier izay ny aménagement territoire no ministère miandraikitra an'izany sanatriny ve nareo hivarotra tany indray hivarotra tany razana be de be nge ny tany efa namidinareo tena eny anelany 5 nandra-patapitry ny teteza mity ary mety mbola ivoaka zany rehetrarehetra zany hoe nakaiza dolo ny tany-panjakana natao ahoana ny tany-panjakana nanaraka ny lalana tokony nalehany ve nyretraka fanomezana sy na fivarotana izany tany-panjakana rehetra zany ka eto ndray zay mametraka fanontaniana le fond souverain ohatra ny efa kotrany hoe mbola misy aya ihany koa na hoe sanatria sao de fampidirana vola maloto azo avy amin'ny sanatria io zay be de be ny mety ho antony mety anararotan'ireny mpapiororo ka anjarantsika no mitandrina anjarantsika firenena ianareo mpitondra no mitandrina manoloana an'izany hoe tena tsy mazavy mitovy am'le plan marshal ihany hoe misy zavatra malaza ny ivelany ny fitantanan'ny olona nge efa hafa nge ny fahadiovan'ny fitantanan'ny olona hafa ny mangarara fitantanan'ny olona matonandrosy reny firenena oatra ny Norvége ireny tena hoe hafa ny fitantanany fisika araka ny teniko teo ny Afghanistan raha ny alohantsika ny Haïti izay misy horohorontany sy nisy fanonganam-panjakana sy famonoana filoha mbola any alohantsika tsisy firenena ireny atsika am'izao na anankiray ara izao sika miteny zao ka zay no resaka tiako resahana mahakasika n'indry fond souverain fanontaniana zay napetrako zay hoe mangataka ary mitaky am'ireo rafitra zay efa misy tony samifinina tokony anana ataoko hoe za tsy miteny droit de regard na fahafahana mijery manaramaso izay mety fidiram-bola na fiaviany zany vola ho ampiasaina so alefa ao anatin'izany kitapo hoe kitapom-bola fond souverain zany toraka zany ihany koa bianco satria na ny fampiasana azy ary de efa tsy mazava ihany koa efa misy ny ministère efa misy ny rafitra rehetra atao efa feno rany rafitra tokony tatana sy ny amoaka vola eto amin'ity fireneny ity dia tsy fantatro atsony ohatran'ny aorindrina kely de mety ho adiny toy ny plan marshal nanaovana effet d'annonce adolo ny zavatra rehetra ampiasainy zay teny malaza eran-tany izao ampiasainy zay ny fomba anareo izay ele olana andrimatofoloa mino fa mety tsy hevitra manokana zay fa hevitry ny mpanolotsaina sy ny manodidina anao eo indrindra nitondrako ny ataoko hoe faneho-kevitry fanotelony satria araka ny teny namana teo ihany voafetra ny fotoanantsika efa manakaikikaiky ny am'raiky ambin'ny folo ora sasany manana folo minitra tsika misaotra anao namana faniry fa misy ny zava-misy fanontaniana mbola apetrako ihany koa mahakasika ny maninona no izao no toerana misy atsika manoloana ny firenena rehetra maneran-tany maninona ny mahantra toy izao isika rehetra tonga de za ihany no anome ny valiny araky ny fijeriko maro loatra ny mpanao politika ty tena eto amin'ity firenena ity tsy manana eritreritra afa-tsy ny ameno ny posiny tsy manana eritreritra afa-tsy ny tombotsoany manokana ka na izy io na avaiza misy azy na avy any amin'ny loko volomboasary io na avy any amin'ny loko maintimainty io na avy any amin'ny loko fotsifotsy io na avy any amin'ny loko menamena na avy any amin'ny loko mavomavo ny loko entiny ho mariky zany fiaviany zany amin'ny matoko politika azy de le fomba fanao antsika malagasy mihitsy no tena mambotry le mpiray-tany razana ohatra raisiko dia mahakasika an'iny efa voateniko teo ny resaka hoe mamitaka ary voafitaka indray anao andray matofoloha any aminao ihany tsy maintsy ndray ranondrihatra sy anao andray mato prime ministre reny hoe fomba ny safidianana ministra izay hita fa olona tsy matotra tsy mazava nefa dia efa natolotra mpabe maso teny amin'ny lapany avoloha manarak'izay ihany koa ny tiako resahana dia ny fitaka ny resaka kajikajy manokana atao satria ny tratrafarany eo de tsy maintsy ianao eny andray matofoloha tsy maintsy ny filohana toky ihany no tratrafarany eo manao hoe olona avy eo aminareo nge zao olona nanao an'izao fietsika izao olona viatsy namanareo ihany nge nanao an'izao azafady ny aty anivon'ny tiako Madagasikara amin'ny matiako Madagasikara ny tena na hoe ao anatin'ny RMDM satria tsy mpitatana ao anivon'ny RMDM ny tenanay
na izany ary nefa manetana any amin'ny mampanohatra satria vondrona ny misy anay eo dia mbola ho avy any amin'ny faraparany rehefa aveo hitondra fanetanana kely ho atsika ao anatin'izany re dynamisation zany fa ny tena tiako atongavana dia mahakasika ny toetoetra kapobeny misy antony io lazainy tsika fa manana arena manana zavatra maro tsika ary manana tombo manokana eto amin'ity firenena ity resaka fihavanana nefa lazaiko atsika fara-piatsara velantsika koa tsy misy toatsika malagasy tena piatsara velatsia isika antony anankiray ihany koa izany mahatonga nyity firenena ity latsaka lalina ao anatin'izao antsana izao lantsany fahantrana vo fitaka indray ho araka ny teniko teo ianao andre matofoloha ary ny zavatra misy dia mbola sahako ny milaza eto andre matofoloha fa any ambadibadika any misy de mampijabaka anao any ambadibadika any efa misy manao kajikajy ny am'izay mety ho toanana amin'ny fifidianana manaraka amin'ny taona 3 fifidianana filoha-pirenena io tiako resahana io faniry akoatra nefa fitaka tsy fahamatorana anatin'ny fisafidianana zay monisitra dia mbola manao ny ataony any efa tsy mandeha araky ny tokony ho izy ny fitantanana andraraha-pirenena efa tsy mihodina araky ny tokony ho izy izany hoe machine administrative zany izany hoe fiaraha-miasa na ekipa ao anatina gouvernemanta efa tsy mandeha araky ny tokony ho izy fa efa tena hoe mampome tsy mampome itsony fa mampalahelo any ingy anao andre matofoloha de araky ny teniko mbola misy indray miketriketrika any ambadika any ny anao karazana ohatrany hoe 3e voie ary andrimbana vatsy izy de andrimbana vatsy fa ny endrika ivelany isalorany de mbola pombanao ny endrika ivelany isalorany ho ampiasaina ny anaranao ampiasaina ny anarany atoko mety monsieur le président eny tena mahiratra ianao fa nefa ny kajiny efa 2023 zany rehetrarehetra zany mbola anisan'ny fomba fanao mamoehatra araky ny teny koa mambotra n'le malagasy satria ny any aposiny sy ny avenira politikany ny vola hiditsy any aposiny izy mianakavo no eritreretiny ary misy an'izany na ty anivonay ara ataoko anivon'ny fanoherana ary itodiana amintsika rehetra mpikambana mpanohana mpanaradiny filora valomanana hoe sokafo ny masontsika airato ny masontsika fa nitsikitika tsy mahandi foana fa ao raha tsy ny filazana fa izah mbola manohana ny président Ravalomanana izah mbola tena miaradia amin'tiko Madagasikara izah mbola RMDM izah mbola tanatin'ny fanoherana miaraka amin'ny président Ravalomanana no mampanohatra anao fa ho tsaraina amin'ny asanao ianao ary tadidia tsara fa misy fomba fiteny hoe ny mpamosavy mandeha alina ary misy mahita fa maika fa mpamosavy mandeha atoandro misy mahita zany namana faniry zany fomba fitaka maro loatra izany no mahatonga nyity firenena ty latsaka katerina toy izao tsy misy manana le tena finiavana hoe ampandroso ka tena ijery an'le tombontsoa ambonan'ny malagasy fa de za koa ny tenako akoatra ny ataoko hoe fa fasairanana amin'ny resaka fitantanana ataon'ny mpitondra no zay tena hoe tsy fiomanana tsy fahaiza mitantan'izay de manampitrotraka ihany koa ireto lazaina fa namana rehetrareto dia izay no tsy arotro teo namana faniry fa ao anatin'izany amaranako ny ataoko hoe fandraisam-pitenenako eto dia manetana indrindrandrindra amin'ny matiko Madagasikara ny tena solombavam-bahoaka tim nefa mpikambana ihany koa anatin'ny RMDM dia miantso atsika andinika apiratra tsara ny masontsika hoe iza no filohantsika ny filoha Ravalomanana izay ny filohantsika ara-dalàna araka ny tokony ho izy misy ny toromarika omen'ny birao politika ho iaho mahakasika ny hoe ny resaka zao tatoato ny resaka redynamisation ka zay no anetanako atsika tiako Madagasikara manerana ny nosy no iroso am'zany isanambaratongany raha misy any anivon'ny fokotany any le atsona hoe fokotim ka hitanareo fa tsy misy tompona andraikitra fampiresahanareo atsoy izahay na solombavam-bahoaka tsy avany am'le toerana ary satria tsy voatery anana solombavam-bahoaka isika am'ireo distrika 710 na ataoko hoe manana solotena ary tsika any am'zany distrika maro zany dia vonona ny amaly anareo izahay manao hoe omena ny toromarika toy izao ny tokony fomba hitondrantsika n'izany redynamisation zany vonona izay andray ny antsonareo vonona izay anao sosikevitra aminareo ary nisy ara mifangatahana zay nataoko tamin'ny filoha Ravalomanana sy ny birao politika nanao hoe efa tokony irosy any isika amin'ny fitsidiana indray fa mangivangitsika mba afahantsika mifanakalo hevitra mba ny amoahantsika an'izao firenena ary iomanantsika indrindrandrindra amin'ny resaka fifidianana rehetra zay mety ho avy hoe rehefa ara-dalàna ny fifidianana dia
misy mifandimiasa-pahefana tsy misy lonolony tsy misy alahelo tsy misy korotana zay samykatsahantsika rehetra ary zay any lalana tokana afahantsika miroso makany amin'ny fampandrosoana ity firenena ity fa ny olana mantsy dia fifidianana tsy mazava no natao farany teo ary ianareo mitodika aminareo président mifokotany a président mifokotany zay nitendrena zao fitondrana zao sy ny fitondrana teo aloha manana adidy ianareo ary tsy ho afa-maina ao anatin'ny firaisana tsokombakomba tamin'ny fanaovana nyreny lisitra lisy mpifidianana sy fampidirana anaran'olona tsy misy ireny ny tenako anisany nanao fanadiadiana lalina tonga hatrany amin'ny seni hatrany amin'ny distrika mahakasika an'izany hoe maninona ny misy anarana miveriny indroa miveriny intelo miveriny inefatra maninona ny misy olona ohatrany matoto fotsiny a dia nefa miverina avany misy kara-pifidianana mitodika aminareo président mifokotany fa nisan'ny tompona andraikitra voalohany ianareo ary so manateny hiala maina eo ianareo fa ianareo dia raisina tompona andraikitra hatramin'ny farany raha mbola miverina ny zavatra toy ireny matoy izay miteny an'izany namana faniry sy ianareo mpiaino dia tsy tehanandratsy maniry ny tsisy ny korotana eto amin'ny firenena hoe ianareo entinareo mody entiny za kosa tsy nilaza aloha ny président mifokotany rehetra fa misy sasatsasany maromaro zay miray tsokombakomba amina tompona andraikitra na toko politika sy tompona andraiky mpanjakana any a mampiditra anarana noforonona anarana tsy misy dia mba azahoana kara-pifidianana dia avy eo nanamboarana kara-panondro tsy misy koa dia ino no entina mifidy a miaraka amin'le kara-pifidianana izay olona tsy misy akory a dia izay anisany nampikorotana izay le atao hoe fifidianana tamin'ny faraparantena efa isorana ny président Ravalomanana natao anatin'ny fanetretena fitiavatany-drazana nasehoany a fa tonga teny izy natany amin'ny ACCR ary nanaiky izy ny faharesena na tsy tao anatin'ny ara-dalàna ary zany faharesena zany ka zahatra toy izay engany mba tsy hiveriny intsony zany amin'ireo fifidianana rehetra izay mbola hifandimboka dia araka ny teny koa airato ny masonareo misy ny tompona andraikitra sao dia manateny hiala maina ianareo amin'ny fotoana ao aorianao amin'ny zavatra tsy mety zay nataonareo fa raha tena fitoniana ho any tadiavina eto amin'ity firenena ity tena fampandrosoana marina be deaibe ny tokony ahitsy tsy ny fitantanana ihany fa izay le firaisana tsokombakomba any anatina hoe anatanterahana fifidianana tsy madio ka ny olona tsy tokony ho lany a no lasa lany dia tsy lamina eto mandrakizay isika tokony efa mba ayaka lesony isika amin'ny zavatra zay tsy nety teto ka dia asa raha mbola manana fanontaniana anao na resadresaka namana fa tonga dia nitoizako ny asa satria fatako fetra ny fotoana ia mazava be zay fanazavany député fetra izay zany a ny olana amin'ity gouvernement ty koa député fetra dia lay leadership zay hitondrany lay mpitarika azy mihitsiny le olana amin'ilay mpitatana manko zany a aloha tonga dia tsorintsika ny filoham-pirenena dia tsy tena fatan'ilay tontolo politika eto Madagasikara rehefa tsy mahafantatra an'izay tontolo politika eto Madagasikara zay satria lay base politika mihitsy sy lay terrain politika mihitsy no tsy hainy satria tsy tany amin'ny sehatra ny fanaovana politika izy fa tany amin'ny sehatra ny resaka kolotsaina no tonga tampoka ato amin'ilay fanaovana politika dia vitsy zany lay connaissance générale en politique zay fatan'izay na fahalalana kapobeny amin'ny politika izay fa eo ihany koa lay fanabeazana ara-politika mihitsiny député fetra no tena hita hoe tena tsy ampy ao anatin'lay mpitatana lay lohany mihitsiny lay piloty amin'izao fotoana izao sy lay resantsika hoe tena culture politique ny mpanao politika ny député fetra dia misy mihitsy lay hoe manomboka avy any amin'ny fokotany manomboka avy any amin'ny fokotany ny fomba fanaovana politika misehatra-any ny fomba fanaovana politika mandeha ny fivoriana rehefa tonga ny fifidianana dia mpametaka afisy mitondra mégaphone mizara circulaire sy reny fiatsoana fivoriana samy hafa reny rehefa kely le dia tafiakatra indray rehefa hita mpitatana ianao hoe tena mahay ty olo ty mitsiketsika ty olo ty voatazo ny foto-kevitra dia miakatra indray izy eny anivon'ny sampana na eny anivo firaisana na commune dia manana andraikitra indray izy dia efa aveo indray miditra eny anivon'ny district izy salam'izany ary tonga tompona andraikitra izy fa rehefa mandinika an'le lalan'le fitondram-panjakansika na le mpitatana dia isika hoe tsy ampy mihitsy n'lay fahafantarana an'lay tontolo politika sy ny fanaovana politika teto Madagasikara any ka tsy gagitsika reo hoe sady tsy mahafantatra olona izy ao anatin'le fanendrena satria tsy fantan'le olona tendreny no tsy manana olona ihany koa le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia zany anisan'ny lesoka lehibe zany raha tsy mahafantatra an'ilay tontolo sy le kianja zany tsy tokony hisehatra ao anatin'le fanaovana politika fa satria manimba ny fomba fanaovana politika tena niady ane zany asana mba fantatra ilay filoha ohatra zany nisy an'izany tsy ozony maranga zany taloha
mpanao politika zany fa nanana ny adiny izy teo anatrehan'ny fomba fanaovana politika nanana ny adiny ohatra zany randrena Antoine François zany efa nodimandra ny tantsaiko amintsika zany everiko fa mety tsy hampaninona ny fomba iresana azy fa tena nisy tena tolona nataony zany rehefa miakatra ny vidim-piainana tsaroantsika tsara nanao grève na anoanana tetsy amin'ny kanjan'ny Ralaimongo itompokla satrobory izy randrena Antoine François nisy an'izany sakely miojoro nentin'ny tompolangovotra izany tena hoe zao ny anay fotikevitray zao ny anay ny fomba fahitany andrara de nanaparitaka n'le fotikevitra teny anivon'ny-baza nanana ny maha izy azy zany Andriamatoa la Gaston zany avy any Atsimo na Andriamatoa Émile Laramarson na Topokolara Mambazafy Armand teo anivony zany atoko ary maninona ny tantaran'izany satria tsy azo ditsuita eo anatrehan'ny fomba fanaovana politika ny ezaka marobe nataon'ireny sehatreny zay le mbola nresantsika député fetra hoe ny AKFM ohatra de nanana an'le Tarabo Maray nanana an'le gazety fanaovan'izy ireo serasera le mongo vaovao ny tateorina ohatra ny MFM ohatra de nanana an'le mapika MM le tanora nalaza be le rouge expert sy ny sisa le mpianatra sy ireo teny anivony université ny vonjaray tsy mivaky de tena nametraka mihitsy Topokola Mardjama Jérôme ary mbola misy mitahira am'izao fotoana zao hoe zao ny fotikevitsika ary tena napetraka zany reo karazana ny toko marobe tsy tanisa ohatra ny Aremana sana am'izany fa zao tsisy adevitra tam'ireny hoe resaka t-shirt andeha anababona sainy olona na resaka lamba hoanina resaka kaskety kely na ino ty aingonaingon-javatra kely fotsiny fa tena fotikevitra ny fampitazana tam'izany fa rehefa tonga le 7 député fetra ny potehan'le resaka aitraitra le fomba fanaovana politika eto Madagasikara de lasa le fotikevitra nampatanjaka le hoe fotikevitra no zaraina tany amin'ny vahoaka lasa tsy zay tsony le izy fa lasa hoe ary ny aina am'izany zay milatsaka hofidina ka raha tsy manana t-shirt anao de veriny olona hoe tena olona faible anao nefa ianao manana fotikevitra tsara hoentiny eo anivon'le vahoaka satria nosombainy le izy nisombainy le izy tam'le olona tsy nitsehatra tam'le fanaovana politika no tonga hanao politika aninona te hanakarena be te hanao be fandrapaka te hanao am'izay hoe voninahitra tena metraka ny toerana zay de zay ny manibaka io mbola asa be atsika zay le antonina tonga député fetra ny teny teo hoe le redynamisation tompoko am'ilay antoko tena ilainy zay satria sady mizara an'le hevitra manatsara an'le hevitra no mizara an'le hevitra no pandray andraikitra ny mpikambana ao anatiny amin'ny alalan'ny karatra ohatra zava-dehibe sy ny hoe eny anivon'ny fiarahamonina le redynamisation koa nge ho avy le refonte zany le lisy-pifidianana satria isaky ny folo taona iny no atao de anjaran'ilay mpikambana no mijery hoe tena mandeha am'jelony ve le tenen'ny député fetra zay indrindra sy lay asa marobe satria misy an'ireo agents électoraux eny anivon'ny fokotany député fetra efa nangalatra 5 minutes sika moa zany tam'le lera zay satria somary tsy ampy le fotoana fa ngamy député fetra mety amarana azy amin'ny alalan'ny fisaorana ny mpijery fa de eto aloha zany de efa misaotra atsika rehetrarehetra zay nanaraka ny fandarina tam'ty androany ity nisy zavatra saika ho resantsika mikasika ny Thomas na commune rural Amboditrando mbola resaka tany ihany io député fetra kanefa foy le fotoana atsika androany de tsy vita reny zavatra nampanantenaina ho resahana amintsika reny tadidy daholo reny amin'ny fotoana zay afahantsika amin'ny resaka azy de resahantsika reny topolasy tovavy fa aza malahelo isika rehetra de zay zany nanaovako ny veloma mandrapitafa indray fa député fetra moa no amarana azy misaotra namana faniry ny amaranako ny anjara fitenenako dia ao anatin'izay fanabeazana ara-politika nyteneny ny faniry zay hoe zay tsy nisy teto tsy nisy an'izay fanabeazana ara-politika zay teto ary fitondra ny fandimby toreo hitatsika satria marina mihitsy ny voalazany zokragite hoe ohatra ny défilena manikainy hitatsika teo fa tsy défilena minisitra de tsy ao le fifampitaizana fanabeazana ara-politika indrindra mahakasika ny demokrasia mahakasika eo inona marina ny tena anraikitra sy anjara asan'ny mpanohatra eo am'izany sehatra ara-politika izany dia ny amaranako azy hoe zao misy tena hoe tsy azo hidivirana izany fisininy ataoko mpanohatra izany satria izy no miantoka ny fisinahadievitra ifamaliana izay tena ilaina eto amin'ny firenena manoloana ny mpitantana amin'ny resaka hoe mpanatanteraka io resahako ka ny fisian'ny fanoherana tsy ankanto satria mahakasika ny resaka io zany mahakasika ny resaka tsy fitivimpijery de misy ny adevitra teraka zany de izay le mamelona sy mampivoatra
ny atao hoe demokrasia zay indray nisan'ny horesantsika amin'ny fotoana manaraka ahafahantsika mifampitaiza mifampizara hevitra ary mifanoro tsisy manana ny marina irereto fa dia ao anatin'izay no ametrahana ny veloma mandra-piona metrahako ny veloma mandra-piona mandra-piresaka amintsika rehetra ihany ndraiky io ary anitanako atsika izay mbola maniry hiakatra n'izao plateau izao marina misy mifepetrapetraka ay satria tsy mpanonga-panjakana ny Miara Manonja tsy mpanakorotana ny Miara Manonja tsy maintsy misy ny resadresaka ifanaovantsika manao hoe inona ny zavatra ho resahanao ao tsy miresaka fanakorotana ny sikatona kely ary fa raha tsikera mitondra vokatsoa dia azonao entina eto amin'izao plateau ny Miara Manonja ny MBS sy ny radio Mada izay ka dia zay ry mpanaraka n'izao fandaran'izao no metrahako ny veloma mandra-piresaka mandra-piona aminareo ho amin'ny manaraka indray samy tsara tsika jiaby